tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabana antsika indray amin'izao andro vaovao izao. Alakamisy 10 Desambra 2024 tafiditra tsara mihitsy ianao ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ary dia anterina moa zany ny arabo-bampirarintso ho antsika menakafy na ianao eto antoerana na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana an'izay arabo-bampirarintso izay ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrarehetrany. Ny momba ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia mazava loatra iresaka fiainam-pirenena isika nisan'izany ny resaka ny amin'ny hoe manao tohivakana ary tena tsy haitoaina ny faniriana sy ny fitakinana ny maro ny amin'ny hoe iverenan'ny président Marc Ravalomanana hitatana ny firenena. Misy antony ao ary jerentsika ny momba an'izay ho fakafakaitsika ny momba an'izay miainga tamin'ireny dia ny président Marc Ravalomanana tany Fianarantsoa ireny. Fa maninona ny olona no mitalao, fa maninona ny olona no miteny, fa maninona ny olona no miangavy mihitsy ny président Marc Ravalomanana mba hiverina misy dikan'izany, misy antony zany dia resantsika eo ny momba an'izay. Eo ihany koa ny resam-pifidianana asitsika fitenenana ihany koa satria na inona aloha resahana dia ny daty, ny calendrier dia hoe fotoanam-pifidianana ny 2024 hatreto aloha dia izay no izy hatreto aloha dia izay no voalazan'ny lalàna dia ho atrehana izay ho manina izay. Fa manahoana ny fanomanana ao anatin'izany rehetrarehetra any, ahoana ny fomba fahitany ny eto an-toerana azy, ahoana ny fomba fahitany ny iraisam-pirenena azy miainga aty amin'ny rafitra aty akaikin'ny Madagasikara, SADC, Union Européenne, efa any Europe iny aty amin'ny Union Africaine, any amin'ny Nations Unies ary amin'ny laingony ary atapany ery, ahoana ny fahitany ny tontolo iraisam-pirenena izany hoe fifidianana sy ny fiomanana ny fifidianana eto Madagasikara zany. Satria izao mantsy tsy Madagasikara rery no efa nanao fifidianana taty Afrika tompoko, tsy atory voanjodiana amin'izany hoe fanaraha-maso sy ny tontolo-pifidianana zany ny vondrona afrikanina, tsy atory voanjodiana amin'izany ny SADC. Ka raha vao ohatra hoe misy mikimaky ao, misy zavatra tsy mandeha amin'izay izy ao dia tsy maintsy miteny izy ireo satria ny alana mafy dia ny hoe krizy mpifidianana. Ilay fifidianana dia heverina fa hoe amaolana ampisy olona hitatana ny firenena raha fifidianana président république izany natao hoe fifidianana, fa misy fepetra madio mangarahara mandeha amin'ny tokony ho izy daholo ny fikarakarana rehetrarehetra, tsy misy fitongilanana, tsy misy mikimaky amin'ny endriny maro dia vokatr'izay rehetrarehetra izay ekeniny rehetrarehetra izay valiny mivoaka eo. Fa mialohan'izany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mipetrapetraka daholo ny rehetrarehetra ho resahantsika izay ary ao anatin'ny fandarana ho resahantsika ihany koa ao anatin'ity fandarana miara-manontsy ity ny momba ny resaka hoe fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Ahoana tsara moa ty resaka AGOA ty, ahoana tsara moa ty resaka hoe tsy fanjari-tsakafo ty to lasa hoe nahazo tompon-daka indray hony i Madagasikara eo amin'ny resaka hoe fiana ny tsy fanjari-tsakafo. Fa inona ny andisy, inona ny fomba hoentina fahana miteny an'izany, inona ny tena zava-misy marina aty Madagasikara, ho resantsika ihany koa ny momba an'izay. Ary ankoatran'ny izay moa zany dia mazava loatra fa resantsika ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety vahintsika ato anatiny ity fandarany ity ho raisitsika rehefa kelikely eo ny namantsika zany mpanao gazety izay tsy zoviana amintsika intsony zany naman'izany namana Iarfinina Rahelitso izay mpanao gazety izy dia niatrika fivoriana iraisam-pirenena izy tany Maroka dia lehibehan'ny mpitarika ihany koa izy ny vehivavy tiako Madagasikara remim-pianakaviana ihany koa izy dia fantena lalantsika azy dia ao amin'ny asa fanaovan-gazety. Io moa misy miteny ny sasany hoe rehefa inona izy no tenena hoe mpanao gazety, fa rehefa amin'inona indray izy dia teneniny sasany hoe tsy mpanao gazety io
fampanao gazety i Arfin dia ho raisitsika eo izy rehefa avy eo zany. Zay no hoe la tompolasy tompova fa akoatran'izay ihany koa eto mbola isy ny mpisehatra manaraka izay ho avy eto amin'ny fandarana miara-manonjy MPS Radio Mada namana fanira zava-manantany no mbola maka ihany izy satria tratran'ny tsy fahasalamana mbola somary reradreraka dia mbola ao anatin'ny fakana aina dia mirary fahasalamana ho azy isika mianakavy fa ny raharaha-pirenena moa zany tsy maintsy mandeha ny fandarantsika tsy maintsy mandeha. Zay arany hoe la tompolasy tompovavy fa ny ataontsika anokafana tena anokafana amin'ny fandarana aloha zany dia resaka baolina mba ampe sa Messi sa mba ampe i Argentine sa France sa i Argentine amin'ny lady mifankahita. Zay le izy zay satria moa zany dia raraka ny Marocanina izy moa zany tsy tonga de mody ny Marocanina raha niona demi-finale tamin'ny Frantsay alina fa mbola hiatrika izy zany lalao fiadina ny larana fahatelo fa de resy 0-0 zany ny Marocanina resy ny Frantsay tao anatin'iny lalao alina iny. Inona moa no tianao resahana amin'izany? Tianao resahana amin'io de izao ny fanatanjahantena tompoko de mampiray ny maro zany indrindrandrindra ty hoe baolina kitra ty na ny atao hoe ady tany amin'ny fanjevona tany amin'ny faritry ny Arabo tany ara dia mipetrapetraka daholo aloha nangingina daholo tamin'ny no ny fanarahana baolina tamin'iny alina iny na ny tsy mitovy fireakevitra ary amin'ny fomba fijery amin'ny lafiny politika dia lasa fampiresaka ho azy lasa nitambatra ho azy fa hoe ny fantoka tao anatin'iny baolina ny ona ny Frantsa sy Maroc iny. Maroc moa zany solitena Frantsay fa eo ihany koa ny maharabo azy any amin'ny Afrika Avaratra. I Frantsa indray tononona fotsiny hoe ekipam-pirenena Frantsay fa tsy de misy vazaha be ao ny antsika mantsy tamin'ny andro fandrazana tany de hoe Frantsa reny malala de hoe vazaha mena sofina fa vazaha mainty sofina daholo ny tao afrikanina daholo ny atao hoe mandrafitra ny 80% ny ekipam-pirenena Frantsay fa ny any amin'ny entraîneur na mpanazatra no Didier Deschamps. Zay aloha zany no zavatra misy ka raha mitondra zany hoe ekipam-pirenena Frantsay dia ekipany mainty hoditra no azo ilazana azy misy ihany ny tsy mainty hoditra ao anatin'ity ekipam-pirenena Frantsay ity fa mainty no maro anisa ao Dembélé, Koundé, betsaka Kipembe maro ny mainty hoditra ary Mbappé zay Camerounais ny dadany sinsisa be dia be ny mainty hoditra afrikanina ao anatin'ity ekipam-pirenena Frantsay ity. Zay angamba natao hoe anisan'ny anarahan'ny maro azy aloha amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Argentin indray de efa tsy izoviana maro ny fahaizan'ny Argentin baolina hatrany amin'ny Maradona, Mario Kempes sy ny sisa reny efa betsaka ny nalaza de zao zany zao Messi de zao zany ifampitana i Messi sy Mbappé zany amin'ny lalao famaranana amin'ny lahady ary mifankahalala satria samy mpilalao ao anatin'ny Paris Saint-Germain de ahoana zany no mety ho fandehan'le baolina de ho hitantsika eo ny momba an'io zany fa le baolina aloha zany de azo lazaina hoe mampiray an'izao tontolo zao mampiray ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fijery sy ny foto-kevitra maro isan-karazany zany ny MPS moa zany dia amin'ny tantaran'io amin'ny io famaranana io zany amin'ny lahady mbola eo ihany koa ny feditoerana ny eo amin'ny Croatie sy Maroc. Zay ny momba an'iny aloha fa idirantsika amin'izay ny lafikevitra isan-karazany zany eto anatiny ity fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ity. Hoy tsika tany am-piandohana hoe manao toy vakana ary tena mahazovahana mitatra manao an'ireny ohatrany hoe tasy d'huile reny ny fomba filaza azy any filazana etsero any faniriana fiangaviana fitalahoana ny président Marc Ravalomanana iverina hitatana amin'ny firenena satria tena tsy izy tsony akoatran'izay rehetrarehetra zay manjaka eto amin'ny firenena ny antsoina hoe tsy fahamarinany toeran'ny fitondrana eritaona mialohan'ny fifidianana tompoko dia ahitana tsy fahamarinany toeran'ny fitondrana eto Madagasikara, ahitana crise institutionnelle eto Madagasikara. Ny crise ena amin'ny vahoaka afiny iny efa sakafo hoan'ny isan'andro ny crise ena amin'ny vahoaka ny zordira tsy afaka eto Antananarivo
io moa tenen'le namana zay hoe zordira ve no nraisana ny zanak'Andriamanitra zavatra maimbo ve tanàna maimbo no andraisana ny zanak'Andriamanitra zay 10 andro sisa de ho avy ny krismasy. Betlehema nga tanàna maimbo tany amin'ny naterahan' Jesosy Kristy tany Tranon'omby na tany Tranon'omby ary izy ny Tranon'omby ohatrany hoe mba misy fofopofona kely fa na zany ara vao karakara tsara fa ny tanàna ny Betlehema madio fa tsy ohatran'ny tanàna ny Tananarivo. Zordiretsy ka zordiretsy nasiana fietsika kely zany teo alohaloha teo hoe manao firahalahiana manao firaisakely raha mifanariana amin'ny fako ndre mpandeha fotsiny de nitsefotra le izy mbola miverina indray ny zordira ary tsy voala ara-potoana. Misy fahaizany io tompoko, misy fiomanana io fanalana ny zordira io. Raha ohatra zay tompona andraikitra rehetrarehetra ny tsy hainy na hoe mandalo fahasahiranana ao anatin'izay fanalana ny zordira zay ary magaga ihany koa le fitondrana fohy be de mijery fotsiny. Raha ohatra ne mety tranga-javatra am'seo zany, mety misy hoe vanim-potoana mandalo fahasahiranana ny fitantanana ohatra na tanàna Tananarivo na tsy tanàna Tananarivo fa rehefa hoe tanàna zany rehefa hoe commune mety misy fotoana hoe mandalo fahasahiranana sahirana resaka fidiram-bola sy ny sisa dia tonga dia mandray an-tanana manampy avy hatrany ny fitondrana fohy be. Fa maninona ilay tanàna na Tananarivo no jereny le fitondrana fohy be fotsiny? Tsy resaka olona io so de misy mitendray hoe so de efa misy tsy fanarahany eo amin'ny samy any ambony any ny any amin'ny fitondrana fohy be ny aty amin'ny tantanan'ny tanàna Tananarivo. Tsy tokony ho zay mihitsy le izy raha misy zany any ambadika any fa ny vahoaka tompoko no andriamanjaka eto amin'ity tanàna ity tsy mendrika ny tanàna Tananarivo izao zordira izao efa endriky ny tsy fisiny ny stabilité daholo zany, efa endriky ny tsy fisiny ny fahamarina toerany fitondrana daholo zany satria raha vao mitenitsika hoe Antananarivo de Madagasikara ny ao an-tsain'ny olona, vao mitenitsika hoe Paris de Frantsa ny ao an-tsain'ny olona. Zay vao mitenitsika hoe renivoham-pirenena Londres de Angleterre ny ao an-tsain'ny olona, ka raha vao mitenitsika hoe Antananarivo dia Madagasikara ny ao an-tsain'ny olona raha tsy resaka afa-tsy netsy amin'ny 67 hectares sika. 67 hectares zany anie ao ny tena ivon'ny hoe malagasy. Misy malagasy manerana ny lafo-valo ao amin'ny 67 hectares raha tsy resaka afa-tsy zay sika. Ohatr'izany koa ny eny Ambohipo. Malagasy atsimo atsinana nandrefana ny aveto any ivitany. Hita amin'ireny toerana reny ka zay no jeren'ny olona voalohany indrindra ka raha eto zany no maloto. Raha eto no voretra de azakakitsika raha voretra koa ny toe-tsaina. Efa faraparana anie zao ny fotoana fanaovana bilan fotoana fanaovana jeritodika dia nefa zany no zava-misy. Ino zany tsy maintsy notenena satria tena efa tena tsy izy tsony mihitsy ty resaka zordira na Tananarivo ity. Raha ohatra ka tena hoe tsy hita zay hoe inona ny hevitra momba an'ity, aza menatra mandehana mankany amin'ny eny lalao ravalomanana. Mandana mankany amin'ny eny lalao ravalomanana izy mibe ny tanàna farany teo talohany am'izao. Fa zany eny lalao ravalomanana zany tompoko vehivavy zany renim-pianakaviany zany mitovy amin'ny Anna Hidalgo be ny tanàna amin'ny Paris na iny eny lalao ravalomanana na i Anna Hidalgo, izy moa i Anna Hidalgo mbola be ny tanàna samy tatana tanàna renivohitrina firenena. Paris renivohitry Frantsa, Tananarivo renivohitry Madagasikara. Fa ny eny lalao ravalomanana tsy manaiky an'izany hoe tanàna masiso zany hoe andraisana ny zanak'Andriamanitra dray. Anontany io ry colonel Rambo, ry député Rambo reny, anontany io ry Rinandriamasinoro reny, anontany io ry Andriamatoa Julien Andremorasata reny, tao amin'ny commune tao zany niara-niasa tamin'ny eny zany. Fa ny krismasy tamin'izany tompoko tsy ohatran'izao zordira ny Tananarivo zao, fa tena na inona problema tsy mendrika ny vahoaka na Tananarivo ny miaina ao anaty zordira sy maimbo satria ohatrany hoe fanompana ny vahoaka na Tananarivo zany, fanambaniana ny vahoaka na Tananarivo zany. Nefa le Tananarivo dia renivohitry Madagasikara. Tsy hoe rehefa tsy renivohitry Madagasikara dia tsy asiana resaka, misy koa ny commune sasatsasany koa feno zordira koa akoatra ny Tananarivo, fa ity aloha no capitale. Rehefa ohatra hoe hevitra tsy azo mampiazo azo de mandehana mankany amin'ny eny lalao ravalomanana, mino izahay, mino isika
fa tsy anakatom-baravarana amin'izany mihitsy ny enylaravalmanana sy ny mpiara-miasany tamin'izany ary mbola eo daholo izy ireo ndana manontany ahoana kay ny fomba nataonareo tamin'ity resaka fako ity nareo tamin'izany to tsy napiny ny fanjakana tsy napiny ny fanjakana fa niady rery nandeha fotsiny tamin'izao fa dia tena hoe teo zany ny hoe niatrika samyrery nyreny problema ary io tsy zordira ihany tamin'izany be deaibe ny problema teto Tananarivo teto firy mpiasan'ny commune Tananarivo renivohitra no vatany neny lalao ravalomana talohan'ny neny ene be deaibe ny PDS mifandimby teo mitondra kely ty PDS ty de nysoloana de mitondra kely fandimby teo PDS efa firy zay vao neny lalao ravalomana lany tamin'ny alalan'ny fifidianana de talohany moa zany hoe nisy PDS mifandimby de io le ohatran'le hoe izy ty ve ohatran'ny varibe menaka ambanivohitra midira zay mbola tsy ninana ohatran'izany ve izy tamin'izany fa ny am'izao zany efa ekipa ny fitondrana daholo ny any amin'ny présidensan'ny repoblika efa zareo ny eo ny any amin'ny primature ary zareo ny eo ny any amin'ny député ry zareo maronisa ry zareo zany le hoe régime am'izao fotoana ny any amin'ny sénat de vary zareo koa ny eo ny amin'ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena ny ao amin'ny fitantanana ny tanàna Tananarivo ry zareo ihany koa ny eo ary nisy amin'ny fampanantenana tamin'ny propagande zao nefa de zordira tsy fakahitana de tsotsorona fotsiny ve resaka vola resaka tsy fisian'ny solika resaka camion ny aretina tsy mirarahana zany ny aretina tompoko tsy mirarahana zany fa rehefa tsy voala ra-potoana izordira io zay x3 na x4 rehefa tonga amin'ny farantaona dia mamovaravarana ho an'ny aretina ary firy zao malagasy marary jereo any amin'ny salle d'attente any feno any amin'ny salle d'attente any amin'ny toeram-pitsaboana any raha ny eto Tananarivo marary le gasy marary le Tananarivo mampalahelo ny vola tsy misy fa de lasa tena hoe zara raha miaina sisa dia miteny hoe ataovy fiarovatena manaova gasibosy sy ny sisa tsy ny olona ihany ny tokony tenenina ho an'izay miteny an'izany iny aloha andraikitra ny tsirairay mahafantatra ny toe-tenany fa mba teneny ihany koa zay tompona andraikitra amin'ny tsy fanalana ny zordira io isaka mibaka ny zordira eto Tananarivo ny akamarony de tsy maintsy misy olombelona misikotra ao misikotra zordira miaraka amin'ny alika misy olombelona misikotra zordira miaraka amin'ny alika le olombelona moa zany mazava loatra na kapoka ny dadaviny eo na plastika na sakafo de le alika sakafo no hoaniny eo nefa isika atsenaninatsy any Washington tenenina hoe tompondakan'ny amin'ny fiatrehana ny tsy fahanjari-tsakafo fa hoana ary zany so de mba mandatsy zany re olona tsy fahanjari-tsakafo enao hoe dokadokafana sy ny sisa nefa tsy misy olombelona misikotra zordira miaraka amin'ny alika de ahoana koa zany iny zany aloha tsy maintsy nyresahantsika fa tsy azo lalovana fotsiny satria efa me manakaika ilay krismasy fa hoy itsika hoe manoloana zany rehetrarehetra zany dia miteniny olona vereny dady tena mijaly zay tena tsy mahita olona fa tsy président Marc Ravalomanana zay amahanty olana ty ka président Marc Ravalomanana koa moa fa niteny de zay koa nyraisin'ny olona ozy président Ravalomanana hoe za manana vahaolana fa ny vahaolany any aloha iny fa le mpitondra am'izao fotoana zao mantsy miteny hoe zay manao an'izao nefa tsy hitan'le olona any anaty volaniny izay zavatra resahana zany resahan'le mpitondra de lasa gaga le olona hoe inona ary ty tena président Marc Ravalomanana ny solution an'ity de eo am'izay zany le fitenenana ny amin'ny hoe misy miteny any ambadika any misy manaraby olona efa voakaramy reny olona efa nomaniny reny olona fanatika fotsiny reny olona efa jamby reny fa reny le zanakidada reny le ohatran'izao fa nga fahantrana rehefa tratra fahantrana nga manavaka hoe ity zanakidada ihany ny voan'io fa ny fahantrano malagasy am'izao fotoana zao le raika amin'ny valopolo faingo 700 angamba izay le niteneny ny banky iraisam-pirenena tsy ny zanakidada ihany eny ro mahantra eo fa na ny manana foto-kevitra momba ny fitondrana azy hatramin'izay
dia tratrany izany fahantrana izany zay maro ny tena voafitaka zay sinsisa efa firy no nyteny teto ny avany amin'ny faritra fa tsy ny teto Antananarivo ihany ka de zao karazan'olona maro no miteny mivereny dada de zay ny antony hitondrantsika zay fanazavana izay aloha misy antony le olona mato miteny hoe miverena eo amin'ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana misy antony ao fa tsy hoe miteniteny foana akory na hoe voahomana akory na hoe voakarama akory tsy izay zany voakarama zany eo ny sasany ny any ananany manao an'izany fa ny any aty amin'ny hoe mpanohana amin'ny président Marc Ravalomanana misy tsy tia mane le olona le fa so ny sasany teny tia mahayandry any diso be zany ary le farany teo le tany Fianaratsoa fa nga olona vao Fianaratsoa ihany ny tonga tao nisy avany iosy tao nisy avaiza ny azakazaka mihitsy so de averitsika hoe 4 kilometatra ny elanelany Fianaratsoa sy Osy lavitra be zany fa tonga le olona iteny ny alahelony ary maneho ny faniriny ny amin'izay hoe président Marc Ravalomanana tokony hiverina amin'ny fitondrana fa tsisy kiletso ty ny mpitondra am'izao fotoana zao misaviritaka mba manahoana moa ny ambianso amin'ny atemeram-pirenenao am'izao fotoana mbola hidirantsika any moa zany rehefa kelikely eo fa ndeha aloha arahantsika ho averitsika ho arahana indray ny fitenenana nataon'ireo karazan'olona io momba n'izay resaka izay tany Fianaratsoa ndahoarina mana teknisianina ny asiko teny manokana ho anay renim-pianakaviana asiko teny manokana zany ho anay renim-pianakaviana izahay dia matsapa fangirifirina sy maharary eo anivon'ny tokantranonay tsirairay avy satria ny zava-dehibe ngamba raha ataoko hoe antsakafotsika malagasy dia ny vary betsaka amin'ireo zanakay na mandeha any an-dakilasy no tsy mihinam-bary satria miakatra dia miakatra ny vidim-bary loza tena loza hoy ianao zay ao ny menaka izahay efa tsy matakatra ny vidin'ny hena izay miakatra isan'andro dia ny menaka nefa zay mba mandomandonay ny traka tsy takatra menaka 200 kely tsy mahositra ny traka kely izay hoan'ny zanakay zavatra gatahanay président dia izao ny zaly agay hata amin'ny alanao tamin'ny fitondrana zay ka mangavy anao mba hirosaka draiky fa handany anao 100% agny lalangigny agny fa mizaly agay amin'ny vidin-zezika ny safadriam-pahalemana ny vidim-piainana ny lafiny fampianarana misaotra tompo faly miaravanao zahay président satria nangidy tokoa ny fiainana tagnatin'izay 5 taona 9 taona zay tsy nitondranao ka nanay da tena fofo miangavy anao zahay président mba hirosaka satria mizaly ny vahoaka ny andro vidim-piainana tsy mendrika misy ny andro zaza tsy mianatra ao anatin'ny tokantrano satria nahoana moa sasy ny vidim-piainana tompo mba miangavy anao président mba hirosaka anao ary vonina zakay tasa hanandrasanao saotra tompo ho anay mpianatra manokana no tenenina satria dia tsamba fa mijaly tokoa ny mpianatra mahavita fianarana nefa tsy afaka miasa tsisy orinasa afaka hidirana ka miandry anao anay ary matokisanao fa anohananao hatramin'ny farany izahay tanora eto Fianaratsoa saotra tompo zay sationa amin'ny fotsiny reny raha nanaraka tsara tsika nisy renim-pianakaviana teo nisy tatsaha teo nisy mpianatra teo fa any rehetrarehetra any mbola karazan'olona maro no miteny hoe maniry ny président Marc Ravalomanana hirotsaka indray ary tsy vitany hoe hirotsaka fa misy tamberina ndraiky zay de hoe ampandany ny président Marc Ravalomanana zany inona moa zany fa tsy mivahoaka malagasy zany renim-pianakaviana tantsaha mpianatra sisa misy mpandraraha ihany keo misy karazan'olona maro zany mitanora sy ny sisa tena hoe miteny ao anatin'ny fony mihitsy sy ny etaetany so misy mitenany hoe voakaramy reny ndana ataovy ny fanadiadiana ndana ataovy ny investigation tamin'iny tany Fianaratsoa iny tsisy voakaramy zany eo tsy manao an'izany ny mpanohana amin'ny président Marc Ravalomanana hoe nitaomina tamin'ny fiara ve nandeha tongotra mibetsaka tamin'ireny hoe so de nisy faneriterena tany ambadibadika tany tsy mifaneriterena amin'ny ahoana ary tsy misy zavatra hoe voahomany de misy ndray mitsasa miteny hoe resaka fanatisme reny ny atao hoe fanatisme tompoko dia hoe
na inona zavatra miseho a dia ny anay ty ihany fa ny mangataka amin'ny président Marc Ravalomanana irotsaka ne tsy ny tiany marery fa misy ny mpanohana n'izao fitondrana izao tany aloha no tena miverina mihitsy hoe tena hoe misokatra ny sainy zany ohatra ny tenen'ny Lenda William mateto zay avy any Ambanja hoe vao fitak'izay zany Ambanja zany resaka vanille, kafe, kakao totra ny jerena fotsiny to tsy hita hoe atao inona le izy nampanantenana zao fa le olona ao Ambanja mahantra ihany nefa de eo ny arena atao ohatra ny hoe filazana be fotsiny any ivelany any misy an'izao kakao amin'ny Madagasikara nisan'ny tsara indrindra amin'ny fanaovana chocolat marina zany reny le orinasa mpanao chocolat reny chocolat kakao avy aty Madagasikara fa le tatsahany toerana mifafankihoany fa olona ivelany le sehatra na hoe le olona tsy tena le mpanambola atao hoe efa ty amidingana farany ety am'le resaka fandrarana an'izy no mahazo tombontsoa zany Ambanja zany tokony tanàna tena raha resahana hoe Paris ohatr'izany de tokony ohatr'izany raha ny arena anana kanefa tsy zany le izy de petsaka amin'ny voavitaka ka reny olona voavitaka reny efa miazakazaka zao makaty amin'ny président Marc Ravalomanana tsy mandendeha ho azy zany re fitenenany reny tsy tongatonga ho azy zany re fitenenany reny ary zao ny ataony régime na ny fitondrana amin'izao fotoana zao ihany no manosika zay olona mpanohana azy makaty amin'ny président Marc Ravalomanana ty ary zay nisy kony atyko moa angany aty manakatom-baravarana satria rehefa dinihana tsara le izy de tena hoe tena tsy fidina an'le olona kosa tena voavitaka izy tsy nanapo izy ka ny vaovao sy ny fampahalalam-baovao tsy inona zay tiany retsy alefa ihany zay mapetipety azy ihany no alefany eo zao misy délégation makany an-dafy any Washington na any États-Unis ihany de ahoana ny communication ivoizan'ny eo anivon'ny fitondrana ny rarahany na de mety misy raha ohatra ndemo ataotsika ohatra hoe ohatra zany fa tsika tsy tany na misy ny atao hoe fibetesana any ambadimbadika any tonga teto ane ny tale misahana ny banky raisam-pirenena ty amin'ny faritra misy amin'ny Madagasikara ramatoa Victora Koakoa enjana ny teniny efa nalefatsika teto fa tsisy misafosafo zany ny solotena ny banky raisam-pirenena Madagasikara tany amin'ny dosy enjana ny teniny tany amina lapam-panjakana tany avoloha no ny tenenany hoe tapaka zay tsy tapaka tany amin'ny dosy tany ramatoa Marie Chantal samy teratany roandezy moa zany reo madama reo zany fa ny roandezy ihany koa tsy mitsitsitsy anao zany satria efa tena vita sedra ihany koa reny ka izay no tiatsika ambara hoe tsy mandendeha ho azy zany ho fomba fitenena ny malagasy io amin'izao fotoana zao misy ny manamaivana satria tsy mahita fa tsy ny tombontsoany izy fa rehefa tena jerenao akaiky le izy de tena hoe ny ao anatin'ny fony mihitsy no avoakan'ny malagasy de misy moa tsy te halala reny resaka hoe motion de censure reny na nitsefitra iny na tsy nitsefitra dia misy dikany reny misy message reny ary io hitatsika io fa tsisy raravanina amin'ny akapobeny zany eo amin'ny temera pirenena zay aloha ny momba an'izay eny ary hiditra manaraka sika amin'ny fandraisantsika ny mpisehatra eto amin'ny miara-manonja izany tsiza moa fa Arfine Rahelso zay namana mpanao gazety izy zay aloha ny telalalantsika azy fa eo ihany keo ny marem-pianakaviana azy eo ihany keo ny lehibe any vehivavy tiako Madagasikara Analamanga any Arfine ary izy ihany keo efa niatrika fivorina raisam-pirenena tany Maroka ho resahantsika eo ny momba an'izay izy ihany keo azo lazaina hoe gadra politika satria efa nisy fotoana nandalovany zany teo amin'ny fiainany tamin'izany resaka izany ka dia ho raisitsika ary Arfine miaraba ny Arfine ara anao sehatra ry miaraba ny Rina Rabe Mananjara namana Rina Rabe Mananjara de eo koa ny arabaiko ny mpijery sy ny mpiaino manerana zao tontolo zao Aritsika moa dia mandeha amin'ny tambazotra serasera eo ny radio eto amin'ny MBS dia miarahaba tompoko. Eny ary mitsorona aminareo moa fa efa ny fotoana elaela ihany no hoe tokony ny akarany Arfine teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada
raha vao vita ilay fivoriana iresa-pirenena natrehany atany Maroka, resaka tontolo ny aza-panaova gazety, resaka hoe vehivavy mpitarika dia tokony efa teto izy saingy misy moa ny fandaminana isan-karazany, izy ihany koa mitatana hoe zany hoe vehivavy tiako Madagasikara na Alamanga zany, de maro ny fandaharam-potoana fa androany izy zany anio no miaraka amintsika dia afaliana no iarahantsika aminy tonga de hiditra averansika iarifinina ny amin'ny hoe mandihy fotoa tsarotra Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io ny raharaham-pirenena io. Mieny amin'ny atemeram-pirenena, misy crise institutionnelle sy ny sisa. Le fotoana ihany koa mandeha ihany kely sisa de tonga ny 13 resa-pifidianana. Manahoana ny andraikitry ny vehivavy, tena hoe maha-vehivavy ianao zany ty ny amarem-pianakavinanao manoloana zany hoe fiatrehana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny zao aloha satria zao ny zava-misy. Efa mifahabasanao teo riny aloha zany le zavatra tsy manjary. Betsaka ny zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena. Na eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra eny manerana Madagasikara mihitsy. Ny tena moa amin'ny mampanao gazety araka ny filazanao anazy de tena hoe mahita ny zava-misy any amin'ny toerana rehetrarehetra ary zay anjarantsika mpanao gazety mampiseho an'ireny zavatra ireny. Voaingana zao ny tany Fianaratsoa. Tena mikaikaika, tena hoe mampalahelo mila ho latsaka ny ranomaso. Ty mba vidio ty zavatra ty fa tsisy vola mihitsy aty aminay na hinanakanina zany ny zavatra heninao na aty Antananarivo range ohatra zany tena hoe mahantra zany. De eo indrindra zany surtout eo amin'ny resaka rem-pianakaviana tena araka ny filazan'ny rindrina azy. Tany zany zay nahita mihitsy fa tena hoe vao mahita ny président Marc Ravalomanana araka le hitantsika teo reny zany mbola hoe olona hoe ao anatin'ny politika fa tena endalana izy vao mijanona kely tonga de mirohatra le olona tena hoe mirohatra data fonjeo zahay Stim reo Stim mihitsy fa tena hoe olo-tsotra tsy apozina hoe mijanona kely makaina aloha eto amin'ny tana de olona vitsy kely fa tsy voatery ale lehibe olona fa tena amin'ny tanàna kely mijanona hoe mba makaina aloha satria lavitra ny lalana de vao io data tonga de zany ny tena ny olona data fonjeo zahay tena mijaly tena hoe nefa tsy apozan'ny olona hoe andalo amin'le toerany président Ravalomanana zany fa tsy mana-po mihitsy fa tena hoe mandeha fotsiny any kodaoda tonga ho azy le firaisapo zany eo amin'ny rotota dada président Marc Ravalomanana moa tonga de hoe ontsy izy mahita an'le olona de tena hoe miresaka hoe inona ny olana mahazo anareo araka ny efa nitantarainao teo rina hoe eo amin'ny lafiny fivelomana mihitsy tsisy fijerena ny lafiny araka ny inona moa ty zany mahaolona tena hoe tsisy nijerena zany fa de hoe aty misy zavatra amiretirety asina sary mipetraka de hoe navita ny fitondrana de zay fa za zany tena hoe mahatsapa de ny vehivavy zany ny tena betsaka amin'ny taraina tena moa ianao hoe inona ny andraikitry ny vehivavy amin'izany zany tokony tsy salasala tsika vehivavy satria tsika vehivavy eny tena mahatsapa ny fahoriana menjady ao daty ny tokantrano sady tena maro anisa ary ny vehivavy atokisana raha tsy hoe tsy mahatoky anareo lehilahy tsy zany mihitsy fa amin'ny mahareny anazy misy le hoe fitiavana zany le hoe reny de hoe io zany firenena nge reny ny andohany ao anatin'ny natongavany tenena hoe firenena zany reny zany de reny zany mahatsapa de eo zany izy tomako ny saitsika rem-pianakaviana satria tsika ny tena mahatsapa le fahasairana lalina ao tokantrano zany de mily tsika tena mandinika sy mieritreritra hoe raha mbola misy eritrereto 2 minitra fotsiny sisy le namako zay hoe mbola hoe ty fitondrany ty manao ahoana zany ny fiainantsika ao anatin'ny 5 taona ny telestaziny tsy fahampitsakafo ny fahantrana ny kolikoly zay tena tsy tanono mandeha amin'izao ary ny tena mampalahelo ny olona ny aty amin'ny fanoherana sy ny olona mantra ny tena hitako hoe migatra tsy misy hoe raha misy zavatra ataony eo amin'ny fitondrana zao hoe misy ohatran'izany zao ny tsy tonga de efa tamika député en 2e arrondissement vehivavy ny olona iny maninona izy efa hita zao zavatra ataony le olona mpamily kely ary indray mahazo loza lasa migatra nefa ny izy vao maika ohatrany hoe botsombotsina zany
dia hoe zay tsy nanota zay tsy taminareo naotanareo anao kitorabato azy Ozy ny- zany ozy ny président ny assemblée. assemblée nationale dia mba rariny ve zany ka zay mampatonga ana amin'ny teny indrina hoe mila tonga saintsika vehivavy tena hoe mila tonga saina ka hoe mila tonga saina ndraraha-pirenena io tsy maintsy atrehana le hoe renim-pianakaviana any anatin'ny tokantrano miatrika ny tokantrano izy miatrika an'ilay fahasaranana izy araka ny tenen'ny arifinina teo fa le raha-pirenena ihany koa tsy an'ny lehilahy rery ny resaka fifidianana tsy an'ny lehilahy rery ina zany andraikitra ny renim-pianakaviana manoloana nyty resaka hoe lisy mpifidiana nytya satria tsika tsy maintsy hiatrika fifidianana mba tsy isian'le fitenena resaka politika zany any lehilahy zany fa na ny vehivavy tsy ao anatin'ny mpifidy ahoana ny inona ny tena ndraikitra ao anatin'izay tena marina izay teneninao zay tsika renim-pianakaviana dia tena maro anisy araka le fanambara teo aloha jereo voaloha ny tokantranontsika za zao ao amin'ny tokantranoko zao a zanako miaraka amiko misy fito zay ao amin'ny tokantranoko rery tonga dia lasa zay forceko mihitsy ny zanako tena hoe tsy maintsy ny zanako koa moa tonga saina hoe tena tsy maintsy mifidy tsika amin'ity na dia tsy dia ny raharaha zareo teo aloha zany hoe Mety hoe mbola tanora saina saina, tsisy dia mivakilo amin'izany zay ozy izy fa aleo andeha amin'izao rineny fa za tena za mihitsy ny tena mandray andraikitra aiza daholo ny kara-panondronareo zay fito mianaka vinantoko sy ny zanako zany dia lasa hoentina any amin'ny fokotany le tonga ny tokantrano zany tsy afaka hiandry an'izany tsika satria misy le izy misy Tsy aterana loatra koa izy, aterana loatra fa ianao renim-pianakaviana tena mandraisa andraikitra tena mandraisa andraikitra hoe eto ny ankonanao mandeha misoratra anarana rehefa vita zay eo ianao renim-pianakaviana koa tenenao amin'izay ny havanao manodidina anao piray tanàna Hitarina le izy zany, aminao le rehefa izy farantsika isaky ny fokotany feno no misoratra anarana io zany misy miteny hoe mangala bato angereo amin'ny any atsika aloha zany aiza mieritreritra an'izany fa tsika tsy maintsy misy ny lalana fa tsika miaro ny vatotsika fa dia mbola tsy misy aloha le izy dia midira satria tsisy afatra azonao atao anie raha ohatra ka tsy misoratra ao anaty listy ianao ndraindray koa le ray-mpianakaviana variana amin'izay mahavariana azy le renim-pianakaviana variana amin'ny mety hoe le adim-piainana isan'andro fitantanam-bola sy ny sisa ny ray-mpianakaviana variana amin'ny baolina zao lasa manjono sotrosotro kely tsy fantako tsony lehilahy zany tena moa lehilahy mahita an'le izy dia ahoana ny tena andraikitry ny renim-pianakaviana dia anjarantsika vehivavy no miteny mivadintsika ao atokantrano hoe tandremo ry dada ianao ane mitady vola zay mitatam-bola nefa jereo ny fidiram-bolanay tena ny vola hoentinao miditra ato angeka tena tsy ampy ho an'ny fianakaviana rehefa ratsy ny loka menimenina le rangahy zay mihitsy tena hainao mihitsy le izy dia aoka koa ianareo lehilahy tsy ho varim-bariana tsy ho varim-bariana hoe misy aminay aloha tena variana katria koa nge le renim-pianakaviana ndraindray koa sahirana amin'le fiainana sy le zanany amin'ny fianarany dia ndraindray lasa adinodino le izy fa tena mifameno zany rehefa tsy takatry ny vehivavy mba ny lehilahy koa mba miteny amin'le anina satria nareo lehilahy nge raha ohatra ka izao foana mbola ianjaditsika koa miara-miosona eo nge tena miara-miosona dia zao izany mba atao hoe mandehana reo olona ianao rahavaviko ianao reniko mandehana any amin'ny birao mpifidianana iza miandry ny ekipa any amin'ny birao-pokotany azafady indrindra dia hoe tonga dia makanesa any dia hoeto ny kara-panondro dia fenoa ny taratasy za zao aloha efa nafeno dia efa mahadidio kely efa milamina ny saiko dia tehirizina tsara dia tehiriziko tsara le izy tokony netiko teto mihitsy nasehako anareo fa zany hoe zay zany le izy dia eo zany ny tomako antsika rahavavy reny ny anareo vady ianao lehilahy ianao tanora tonga avasaina fa raha vao diso paikitsika amin'ity taon'ity zay no izy dia hitantsika eo ny fiainana firenentsika 5 taona indray ny fahafankiwany eo dia avy eo dia hoe faizay akoatran'izay namana iarifinina ianao ihany koa mpitantana ny tiako Madagasikara Analamanga zay zany dia andraikitra any anivon'ny tokantrano fa ny tiako Madagasikara vehivavy Analamanga ihany koa sehatra anankiray ngeda be eo ahoana ny fahitanao azy eto dia manao kokoa aloha ho an'ireo vehivavy tiako Madagasikara manerana Madagasikara
satria efa misandrahaka manerana Madagasikara ny vehivavy ity ary misy koa any Frantsa. Misy vehivavy ity ma Frantsa zay tena miara-miasa aminay akaiky zany ireo. Dia zao mbola tsy misy ilay hoe vehivavy ity national fa rehefa tonga ny kongresy dia ho hita eo ihany zany ilay izy fa amin'izao aloha tsika izay vehivavy ity manalamanga dia niainga tamin'ny nisy foana ny vehivavy ity moa dia mieritreritra aloha hoe tsy nisy nandritra ny 20 taona izany vehivavy ity min'izany nefa nisy. Dia miaraka amin'ny atokotiko Madagasikara. Dia izay nampatonga anay analamanga zany ohatran'ny matoritory tsika zany ohatran'ny matoritory dia nisy fikambanana vitsivitsy zay zany mba traikefa mba hoentiko amin'ireo vehivavy ity manerana Madagasikara aiza miandriandry. Aiza miandriandry fa tsika rantsana lehibe anankiray ao anatin'ny atokotiko Madagasikara tsika. Aiza mitamatama hozy Aiza mitamatama hozy izy président zay. Vehivavy tsy mitamatama zany tena manao ireo. Dia izay no hoe vehivavy vitsivitsy zany ny atombohany analamanga. Dia rehefa avy eo zao zao zay ao anaty lista 250 mahery eto analamanga. Mbola tsy ao anatiny mbola betabeny tsy voasoratra anarana fa ireo zany aloha ny efa voaray hatreto. Dia eo zany hoe ny vehivavy tia manalamanga zany dia miasa. Ary misy efa nisy zany ny zavatra nataonay voalohany indrindra izay ilay hoe misy zany ny fandraisana andraikitra aloha mba hatokisan'ny olona anao ary tena matoky ny tiako Madagasikara sy ny vehivavy tia maloha ny vahoaka amin'ny ankapobeny tenenako an'izany. Izay zany nisy ny gadra nisy 12 mianadangy ny gadra nanao akanjo mena taditinao tsara angambany tamin'ny miara-manonja tamin'izany fotoana. Nanao akanjo mena ireo olo ireo nosamborana teo Analakely. Zavatra mampalahelo zany. Dia rehefa avy eo hozy izy izay vehivavy laotsika anao tsipaipaika hoentina mba omenandreo izay vitantsika zany mba omenandreo olo. Izay ny aingan'ilay vehivavy tia manalamanga rehefa mifoto amin'ny torimaso ny tatoriny. Dia tena navita nanampy moa ny tany ivelany nanampy an'ireo gadra politika ireo. Izay zany ny atombohanay dia avy eo ny endrobona trany nisy ny asa sosialy nataonay fizarana kit scolaire ho an'ny ankizy sahirana. Nisy ny lamba alefany avy any ivelany fitaovana mpianarana alefany team Frantsa. Izay ny zarainay vehivavy teto. Dia eo zany ny vehivavy tia manalamanga zany betsaka ny asa sahaniny amin'izao fotoana ary izy efa misy mipaikady hoentinay zany. Dia izay zany ny taomako an'ilay vehivavy namako any amin'ny province any amin'ny faritra manerana Madagasikara. Tsika efa mifandray foana. Dia mila mihetrika tsika vehivavy amin'izay tenenina teo hoe tsika ny lohalarana, tsika ny tena mahatsapa ny fahasairana namenjady ny tokantrano. Aiza tao atsirambina ny fitaomana ny vehivavy hiditra ao anatin'ny atokontsika. Zay ny aktivité isan-karazany. Fa le raharam-pirenena le vehivavy tia manalamanga hiatrikana raharam-pirenena lisy-pifidianana zay zany zao aloha no tena resaka inona no ataonareo manoloana an'izay satria ka izay mihitsy ny tena mivorinay satria ny antoko sy ny antokany tsy dia hoe hanao asa soa satria tsy izay ny asan'ny antoko politika fa tena hoe misehatra amin'ny lafin'ny politika mihitsy hoe inona ny ampandrosoana an'ilay antoko misy ianao. Izay zany manabe voa ny vehivavy tia maloha izay ny voalohany indrindra. Rehefa betabe izay vehivavy tia eo amin'izay zay zany ny toromarika président Ravalomanana niona taminay tamin'ny 3 décembre. Nisy ny toromarika zany nomeny. Ahoana hozy? Hozy izy mantsena hoe midirina reo amin'ny raharam-pirenena, midira ao anaty lisy-pifidianana izay président dia manome toky ary ny vehivavy tia tsy mila toerana. Io manko ny tena olana. Ka io mihitsy hoe toerana raha vao mihetsika dia aka toerana za tompoko tena miteny anareo fa za raha za manokana tsy toerana mamaky anahy nefa an'izay matetika ny anenjehan'ny olona anao rehefa manao zavatra ianao toerana io misy zavatra hafahafa indray ataony fa aloha kapaina ny ranjony izay nge zava-misy nefa antsika zany firaisan-kina no hery tanjona aloha président Marc Ravalomanana ho filoham-pirenena indray. Izay zany ny vehivavy tiako Madagasikara analamanga amin'izao sy manerana zao Madagasikara zao mihitsy zany fa tsy hoe anairery angambany. Dia ny toromarika zany zao efa mandeha isaky ny fokotany zay tena hoe fihainoana vehivavy tia zany fokotany eto Antananarivo renivohitra aloha zay 192 fokotany ary efa kely sisa dia ho feno kely. Dia ny any amin'ny périphérie indray avaratrano Atsimondrano Andrefaniarivo sy ny manodidina indray hoe isaky ny commune mba asianay hoe misy ny vehivavy dia ao indray izy manangana ny anina. Ny analamanga midadasika be. Dia izay
na tsy ao anatin'ny rafitry ny tiako Madagasikara zany hoe misy olona ohatran'izany zao dimy isaky ny boriboritany zany akoatran'le birao efa misy ao anatiny io reny nataonay amin'ny resaka communication tsinona ilaitsika communication fa io ny tsy ampy zany de reo zany isandrahaka any amin'ny fokotany de tena hijery mihitsy anetana ny olona hoe midira ao anaty lisy mpifidianana ianareo de zany hoe raha tena miasa mafy zany zay vehivavy tia Manalamanga be ny olona tafiditra ao anaty lista amin'ny resaka fifidianana io atosika ny fitiavan-tanindrazana fa tsy mila tambiny fa tsy mila kajo hoe zao tena reo tena tsy misy an'izany mihitsy hoe mena vola ianao na ohatran'izany fa tena hoe conviction tena hoe fitiavana faresendahatra mihitsy zany fitiavan-tanindrazana zany no tena hoe ataon'ireo vehivavy ireo ary za tena mahatsapa an'izany mihitsiny satria raha misy ny hetsika ataonay hoe tamin'le 3 décembre iny zao reto tsika mba mila vola mba mena mofo kely satria amin'ray voatapitra na amin'ray sany de loana le olona ka ataoko hoe ao aminay ihany misy manamboatra an'le mofo kely zany de iny mba zaraina avy manatona talentanareo manao gâteau io avy zany iro Analamanga tena misy mahitaleta mihitsy ny ao tena tsy mividy mihitsy zany fa tonga de ao ihany de vita le izy fa le zavatra ampiasaina no iny no tsy maintsy hoe vidiana de eo zany hoe mila zany zay tena hoe miditra any anatin'ny fokotany tsirairay avy hoe comité de vigilance hozy izy ny aty amin'ny birao foibe misy an'izany ange ary efa manangana zany tsikelikely zareo fa zay anampy an'zareo ny vehivavy na tsy tafiditra ao anatin'io ara de anampy an'ireo olona reo andeha hijery ny zava-misy eny amin'ny fokotany tsirairay tsy avelantsika anjaka mihitsy ny aloha zany halatra zany eo amin'ny tandrifontsika eo tena fay eo amin'ny tandrifontsika zay zavatra vitatsika misy aloha tsy vitatsika fa ndraiky sy ny olona any ambonimbony any zany fa azy eo amin'ny tandrifonao fokotany misy anao jerena ao aloha ao ihany ao fokotany de ao ianao no mijery an'le izy zay zany de manazava satria misy olona mety tsy maraka an'izy fa sepotry ny adi-piainana de misy aloha tena ohatrany hoe tsy de mahalaka firy tena indraindray ianao tena misikotra mihitsy de miteny zay izy vao hay tokoa moa zay le izy de eo zany mila hoe ianao zay mahafantatra mila ianao miresaka amin'ireny olona ireny satria tena amin'le tentsika hoe masana le fiainana efa midorororo izy le fitenenana zay ndraindray tsy tadidinao tsony hoe ino ny tiany ataoko betsaka miteny rery betsaka miteny rery voan'ny arabe efa tsy fantantsony eny voan'ny arabe sy ny tôbila tsy mirimorimy ao anatin'ny izay ihany namana iarifinina hoe filohan'ny vehivavy tiako Madagasikara Nalamanga anao io zany resahana le hoe miainga any amin'ny tokantrano de miainga any amin'ny isam-pokotany paritaka any amin'ny commune ny afarany mandrakotra ny Madagasikara manao na ny vokatry ny asa aloha hatreto eo amin'izay le resaka hoe fanentanana sy ny rehetrarehetra zay vokatry ny asa aloha tena manomboko zay ary le izy tsy mety le hoe mizaozao hoe mavita be zay vehivavy miasa mangina fa miasa mangina zay zany tsy miandriandry fa tonga de miandriandry de zay zany hitako hoe ataonay vehivavy moa tsy tena hoe be resaka eny vehivavy aloha manana ny vava misy manambava ihany misy akoho vavy maneny mihitsy misy maneny be mihitsy ho anay vehivavy ho anay vehivavy misy lafitsarany ihany koa zay misy atao amin'ny lafitsarany de lafitsarany tondratsika anazy de zay zany miasa mangina aloha zao tsy teny mihitsy zay hoe mahavita be zay vehivavy fa mbola fanetanana zany ataontsika satria niainga tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny 3 décembre zany asanay zany raha niona taminay tao amin'ny QG Belair izy tamin'ny fotoana io de tena namianay toromarika de zay zany eto mbola eno an'iny satria ahoana ny teny za tamin'ny bureau politique sy président hoe inona ny tena anjara ndraikitray vehivavy amin'ny fifidianana ho avy satria zao tsy mety raha hoe za manana ny hevitro raha soa manana ny heviny ianao manana ny hevitrao fa tokony hoe lala tokana ty miainga amin'ny zavatra anankiray ny toromarika iarahan'ny rehetrarehetra zay zany le izy tena hoe misy toromarika iarahan'ny olona rehetrarehetra rehefa misy ao am-pikambana tiako Madagasikara manerana Madagasikara mihitsy zany satria ndraindray ianao makary zao le izy zao izy ato hafa tsy tanao tsony le arahana le olona raha tena lasa sadaikatra mihitsy de zay mihitsy nanaovanay hoe bureau politique président omeo toromarika tokana izay vehivavy
ahafahanay a miatrika ny azy satria tsy vitany hoe vory fotsiny atsy de mivory ary fa mila asa mivaingana zany ary zao a ny ametrahana président Ravalomanana nge tsy vita amin'ny vavy tsy vita fa tena hoe ka raha io lisy mpifidianana io na io fa tena mila andraikitra ngeza be mihitsy io ary ny eto Antananarivo aloha zany mba hoe akaikaiky a fa le any amin'ny province sy any ambanivohitra rehetrarehetra any a tena mila ezaka be mila ezaka be satria le olona any aloha tsy eritreritra an'izany mihitsy fa za fotsiny aloha mahagagana na ny ambanivohitra be ary de mahatadidy ny président Ravalomanana daholo le olona tam'le ohatran'le teo zany izy mangady zany mamiasa tany tonga de lasa izy de arininy angady iny koa président manampy anazy miara-miasa zany zay le tena ilaina de zay no mampatonga ana amin'ny teny hoe any amin'ireny ambanivohitra reny a reny zany mila asa goavana koa atao fa ny any koa efa tonga saina koa ny any fa maro niakatra ary za tena gaga hoe ay ve tena mahara-baovao toy ny olona antony na de hoe tsisy fahita lavitra tsisy Facebook fa de tena hoe le telefônina vava fotsiny zany de taxibrosy de misy mitantara ao resa be mihitsy na taxibrosy ka zany moa tsy maintsy resana satria zava-dehibe zay le hoe andraikitra zany amin'ny firenena manoloana nyty zava-misy eto amintsika ety satria tsy ahivina ihany fa misy ane mahita tompontsoa amin'ny fahabadon'ny malagasy misy mahita tompontsoa amin'ny tsy fahafantarany malagasy ny tena marina aiza daholo zao ny tena marina eto amin'ity fireneny ity nandritra an'izay ataona mifanesay aiza ny tena marina zao zany zao le fifidianana natao farany teo lasa metrahan'ny olona fanontaniana lasa miteniny sadeka lasa miteniny vondrona afrikanina ny amin'ny hoe oka aloha milina mifampidinika aloha vo tsara miroso amin'ny resaka fifidiana miteny ny vondrona Europeana hoe oka aloha tsaratsara aminareo miresaka ny vondrona Europeana moa ataony teny diplomatika mihitsy le izy de zay zany no zava-misy ao anatin'le izy tsy maintsy mila fandraisana andraikitra fa tsy hoe petrapetrapotsiny any zany zao ny vehivavy tiako Madagasikara Analamanga tena hoe fa hoe mandray ny andraika mihitsy izy tsy mitamatama satria lasa mahazovahana ny ratsy zay lasa mahazovahana ny ratsy eny ary mitoy ihany ny resatsika miaraka amin'ny Arifina Relso zay izy moa mikasikety maromaro filohan'ny vehivavy tiako Madagasikara Analamanga remim-pianakaviana fa eo indrindrindrindra mampanao gazety azy aloha resantsika kely ino moa nandalanao tamin'ny Maroka tany Maroka aloha resy saro tena raka Maroka na de tsy tena hoe tian'le baolina ary asa za tena tsy nijery coupe du monde zany nanomboka tamin'ny voalohany satria zao lehilahy le resa mampalahelo de ohatrany lasa vo amin'iny ny saiko de lasa tsy tahijery mihitsiny le izy zany tamin'ity taona ity tamin'ny 2020 tamin'ny taona reo tena tamin'ny tamin'ity taona ity tamin'ny volana Jolay tamin'ny volana Jolay teo zany de ny antony andanako tany zany de nisy mifivoriana le hoe asizin'ny presse francophone zany UPF tany zany fa 2020 de za zany tsy nanapo alo hoe za tsy nanapo hoe za ve andeha ho asain'ny olona any ivelany fa le izy vokatry le fanakatranana ay zany ty zavatra miseho eto Madagasikara ty fantatry ny olona ny velany daholo tena fantatry ny olona eran'izao tontolo zao mihitsy de misy miezaka manafina ka na misy miezaka manafina io tsy voasarony ary zay nge le efa tenenako foana ny ty mpitondra fanjakana ty hoe ianao managatra ray volana tena anjaly tany ampigadrana ny saina Maître Olalany ny aronao tamin'ny Maître Olalany de nisy hafa koa ka betsaka inona Maître Olalany zany tena hoe ny olavitry ny mpanao gazety tarihan'izay rarakotiny rina no namean'le izy de ny loha hevitra tany zany hoe ny anjarany asan'ny vehivavy mpanao gazety amin'ny fanateverana ny fahaiza mitarika eo amin'ny vehivavy zay zany le izy vehivavy mitarika eo amin'ny asa fanaovana gazety zay zany tena loha hevitra tany de eto zany manararaotra misaotra ny UPF satria zava-dehibe zany ny nanasahan zareo ana
tany amin'ny toeran'io zay tena zavatra tsy napoziko mihitsiny de ka eo indray izy mbola avereniko ihany hoe ianao managatra an'le olona nefa niny avy eo vao maika mampamiratra n'iny olona iny sy teny mantsy tamin'ireny hoe hiary fininy eo angampanao gazety ka zay mihitsy ny tena nefa ianao ahasain'ny olona any Maroka taditanao tsara mampanao gazety ianao taditanao tsara tsika tao amin'ny MLE iza moa ny tao amin'ny MLE ny tarika tsy tia ministra ty tao aminazy ianao io mihitsy rina tsika asianao ny solotena ny ankizy moa ny hafahafa tao zay tsy andeha hafa io nge hafahafa be reo rehefa avy eo fa tsika asianao tena hoe ny riska andao andeha tsika satria MLE resaka mazava tsara ny foto-kevitra MLE mazava ny foto-kevitra tamin'ireny ary ianao raha nandray anjara tamin'ny débat zany tamin'ny tao amin'ny Free FM tamin'izany fotoana izay teny tao mihitsy ianao tamin'ny resaka io nefa nagakana lasain'ny olona io ndray fa tsy mpanao gazety tamin'izah lenigatra iny efa ny avy eo nge izy resy lahatra ihany rehefa avy eo zay nge tsy haiko amin'ity fitondrany ty lasaina fa zao ty raha misy zava zao fahavazana mahazo ny mpanao gazety betabe ny zao no mitarainy nefa ny tena ino ohatran'izao nahazo an'iny de avela ho any iny nefa ny na inona mianatra amin'ny mpanao gazety namanao hiarovanao foana iny fa anjara ny fanjakana fa anjara ny fanjakana toeram-piasana ny samana anjara ny na tsy mitovy hevitra raha le toeram-piasana fa anjara ny fanjakana anjara ny tribonaly no mamoaka ny valim-pitsarana rehefa avy eo. Ny etika sy ny déontologie ho an'ny mpanao gazety rehetra zay fa tsy hoe no ho an'ny mpanao gazety mpanohana ny fanjakana ihany na ho an'ny mpanohatra ihany. De zay zany nandehanako tany Maroka zany hoe io zany ny ana fa nana nisy thème be tabe zany tao anatiny mikasika ny hoe leadership féminin au sein des médias fa ny anahy zany teo amin'ny anjara toerana nisy anahy le aty amin'ny firenena nisy krizy ara-pahasalamana de ninona ianao no migatra tamin'ny 2020 io zay zany tao anatin'ny thème anahy manokana hoe inona hiary finina na tonga anao migatra tamin'izany fotoana izany de inona ny antony nanagadrana anao de manahoana zany ny fahafahamteny any aminareo amin'ny asa fanaovana any Madagasikara zay zany le zavatra ny foaboasako zany tamin'io fotoana io ary tena teo amin'ny 10 minitra mahery zany teo zany no nafahako nanazava tamin'ny mpanao gazety namana sy ny olona tonga amin'ny vorainy zao tontolo zao zany le izy de nazavaiko tsara mihitsy zany eo napigatra anaty zavatra tsy de tena hoe hitako hoe inona ny satria za tsy niditra tamin'le izy mihitsy satria ny asa gazety Valosoa ty eto Madagasikara zay no sahaniko zay zany no tena sahaniko hoe ny gazety ny Valosoa vaovao za zany no mpitantana an'io gazety Valosoa io de tao anatin'le zavatra nisy nanana sita any Andafy ny gazety de hoe ny Valosoa vaovao zay zany no soratra amin'izy de zay tsy hidirako mihitsy fa olona mba hoe tsara sitrapo ny asa taminay no manao anazy de io zany hoe ny teny tamin'ny fotoanandro no zany averiko foana zay hoe tsy tao anaty tamin'izany volana May 2020 zany 24 tao anatin'ny tena Covid mavaivay mihitsy Madagasikara tsy mahazo mivoaka ny trano tsy mahazo manao inona fa ny trano olona folo ihany no olona ray ihany mandeha miantsena ohatra de miverina rehefa avy eo amin'ny ray de efa tapitra tsisy mivarotra tsony de ny asa tsisy ohatr'izay de ny antso nefa ny tao amin'ny fitondrana manangona olona manala Amanarivo ery amin'ny lapan'ny tanàna de ozy izy le olona tany aminay mamono olona nge fitondrana zany manao an'io satria izy ihany no miteny hoe aiza misy mivoaka ny trano aiza mamory olona ohatran'izao nefa izy mamory olona be da be de zay nampatonga an'le hoe Rajoelina mpamono olona nataon'le olona tany Andafy tamin'izay ny anarako ao anatin'le sitany Valosoa ny gazety Valosoa le hoe pub zany de tonga de iny no nangalana na hoe anyary finina ty mety efa nisy zavatra hafa aloha fa iny zany no hoe azahoana de iny nampaigno de tany trano mihitsy moa ny polisy nakana zany tany eny andalana amin'io mbola voahody zay zany fandeha nazavaiko teo mason'izao tontolo zao zany hoe inona napigadrana ahoana ny liberté d'expression zany any Madagasikara de nazavaiko hoe any zany raha vao mpanohatra no miteny tonga de migatra
na mpanao gazety io na mpanohatra fa raha vao mpanohana fitondrana na manao inona président Marc Ravalomanana nge tao amin'ny cybercriminalité nge mitondra fitoriny amin'le olona manaratsy anazy fa aiza nytoy andreny tsy misy fa ny anazy zavatra tsy de tena hoe eny mety marary anazy angamba le teny ohatra fa izy any namoaka ana rehefa aveo de za zany tsy misaotra hoe namoahana ana eto za tsy misaotra mihitsy satria za tsy nanao ninina tsy misaotra mihitsy hoe merci président fa nisaorako an'zareo zay napitrana tany fotsiny lasa tany Maroka maika fantatra maika fantatra nahita an'izany Maroka zay tsy nieritreretiko akory za manko mbola tsy mivoaka Madagasikara nanahoana ny fandraisan'ny satria nareo tao mantsy samy manana sujet ianao zany izay ny ianao ohatra misy avaiza firenena maromaro nareo tao miaran'ny hoe fasairanana amin'ny tontolon'ny asa mpanao gazety vehivavy daholo nareo ny tao nanaona ny fandraisan'ny mpivory tao ny ka Madagasikara ka Iarfinina le izy aloha zany betapetsinina le andraikitra raisina no nandray anjara fitenenana de mitehaka aloha mahazo tehaka zany de zay zany de misy le débat zany atao rehefa aveo de zay dimy rahavavy niaraka tamin'le nanao an'le débat zany tena hoe ranomaso ohatr'izay zany tena hoe ranomaso nitovizana satria samy tena ao anatin'le hoe toerana mafanafana zany amintsika mpanao gazety de tany zany moa nisy ny traikefa nisy zany ny fanakalozana teo amin'io fa za aloha zany mahita fa tena hoe zay zany tany mpanao gazety afa-ty za zany za rery moa le izy za mpanao gazety aty Madagasikara tena hita hoe misy elanelana be eo amin'ny mpanao gazety any afrikana sy ny any amin'ny pays francophone zany tena hoe misy samy hafa tsika zany tena hoe mahantra foana zany ianao mahantra amin'ny lafiny rehetra mihitsiny zany mpanao gazety any an-dafo zany afrikana tena hoe mividy an'izay zavatra voandalana inona za tena hoe aty aposiko tena tsy misy tsy mijerijery fotsiny de za tsy ianao hoe moatandraparaka amin'ny firenena fa le fivoriana kosa aloha tena zava-dehibe nafahana ny teny tena nafahana na de hoe folo amin'ny raika teo amin'ny 12 minitra teo zany ny fotoanany tenenako zany fa tena voafehy zany tao anatin'izay zany le zavatra rehetrarehetra misy iainantsika mpanao gazety sy ny firenena mihitsiny ny vahoaka malagasy mihitsy aty Madagasikara teny hoe fafampanao gazety moa io mbola goavana io zany iny zao misy an'le hoe vehivavy mpanao gazety iranianina zay vonon'ny mpitany filaminana tany amin'zareo Iran moa zany mbola any amin'ny londohany any amin'ity hoe fanitsakisahana an'izony mpanao gazety ity de zao mivokany zao de mbola misy fehepehezana be any Korea Avaratra any efa tsy hitantsony zay ilazana azy fa zao izy ry Arfinina misy ny miteny zany raha hoe raisina amin'ny raharaha antsika eto Madagasikara hoe nareo mpanao gazety ianao zany anisany tsy miala bala mihitsy fa ataon'ny olona anaty sibika ray hoe nareo mpanao gazety rehefa mahazo an'io micro io rehefa mahazo an'io stylo io any amin'ny gazety atsoratra any rehefa mahazo fitenenana rehefa mahazo écran de mahay miteny ery mahay an'izao ery fa rehefa omena andraikitra nareo indrindrandrindra hoe eo amin'ny firenena de ohatran'ny zavatra fa no miseho lasa mandiso fanantenana akoatr'izay anisan'ny anakanan'ny olona atsika nareo mpanao gazety fotsy ataonareo mainty ataonareo fotsy ny asany marina ataonareo tsy marina ny tsy marina ataonareo marina ainareo mihitsy mamadibady resaka etiko aiza moa ny firenena no andeha zany ny tenin'ny olona tsy mampanina mihitsy miteny zany satria ny tena mpanao gazety lasa zany no andraisan'ny olona ny tontolo ny fanaovana gazety eto Madagasikara ny hainao manjery ny fanjakana TVM CRN lazaina hoe mahita match complet amin'ny mondial ohatrany tsy ampy 420 sa 720 ekory de lasa akoatran'ny délestage ahoana ny fahitan'ny Arifina an'izay le hoe tsy kera ataon'ny olona amin'ny tsika mpanao gazety rehefa mahazo micro menimeniny ery mahay miresaka ery mifotsy atao mainty sy ny sisa rehefa omena andraikitra nefa inona ary ty ozy ny olona ka zay mihitsy le izy io ministra ny serasera de tsoroko aminao rina tsika sy anao niaraka nahita an'izany fa niaraka nitolona tamintsika tondra vatapaty teny ihany hoe teny akorin-drano nandeha tany amin'ny teny midigy nitandahatra nanresaka ebeleo io tamin'izany izy tena niady mafy
tia fahalalan'ny asa fanaovan-gazety zao so fototra ho an'ny olo-pirenena mitra ny manao fanehoan-kevitra eren-dalambe droit absolu zavatra betabe ny resahany ary izy nanana fandarana isan'andro mipoapoaka ao anatin'ny fandarana io tena wa be nandritra ny fitondran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny président Omar Karavalomana tamin'ireny fanonganam-panjakana reny izy ny tena lolaharana ary tena zany eritreritra hoe tedaviny mihitsy aloha ilay ministra ny serasera dia za aloha mba nanana eritreritra kely raha tia ngamba ny ho tonga eo miova ngamba ny resaka serasera eto Madagasikara ty kanjo zay le hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana tsika mpanao gazety adintsika daholo zao tontolo zao fa le hoe soleraka faratapony moa izy le fitenena zay ny ao anaty ny fotsy atao mainty nandeha zao iny ny anana ataon'ny député fitsim-pahapitikisana lazaina fa Filoha Ravalomanana indray ny ao ambadika iny azonareo ahoana moa ny ahafahan'ny président Ravalomanana miteny amin'ny député Rosy na député Raivondrahodina raha tsy vahiny ohatra hoe andao anaraka ny hevitra nareo satria ireny nanao sy ny daholo ary tena nyteny izy zay nanao sy ny dia ahoana no ampidiranao amin'ny président Omar Karavalomana indray ao ambadika le député ty mandeha enina amby folo izy andreo kely nge zany mihoatra anareo be da be dia nefany zay le izy dia mbola rovana ihany dia androany miady amin'ny président ny assemblée dia avy eo iny tonga dia mikombava tsy mahasamy teny intsony rehefa avy eo satria mety tsy fantatra hoe inona ny tena natao nefa ny ady-goavana be ny gazetin'ny fitondrana daholo na mely anazy dia eo zany ny mampatonga hoe tsika mpanao gazety tokony mba eritreritra le fery olona mba iny aloha ale fa rehefa nanofa nadiadikevitra ianao afaka miteny izay teneninao ianao rehefa avy eo fa le vaovao kosa ny aloha iny aloha président Ravalomanana tany ohatra hoe tany Fianaratsoa dia zao ny teniny Rajoelina tany président Rajoelina tany New York Washington zao ny zavatra nataony tany fa rehefa avy eo afaka manao ny hevitra tsy mandainga analyzy samy manana ny azy fa le fely hoe zavatra misy fa tsy avy eo mandeha i président Omar Karavalomana tena mitananga tena mahay zany raha olona tena hoe tatsah izy lazaina fa photoshop indray io nataony arifiny io sara zao ny nakasary za tsy mahay photoshop zany ary za tsy compte fako tena tsoroko aminareo eto tsy compte fako fa tena anarako le arifiny raha Elso anareo nga mamatsapa fa misy ny zanako ao anatiny ataoko mipipa rehefa ohatra hoe zao sy ny zavikeliko ohatra fa le izy zany tsika mpanao gazety tsika ngeny tena hoe 4e pouvoir moa izy raha vao tsika mamadika an'io zavatra io ary ny firenena tena raha vao tsika manao kitoto potika amin'ny firenena zay zavatra azonao kely fantatry ny olona zay fantatra ny mpanao politika zay tsy zay zavatra kely ataonao androany hoe vola azonao fa inge ohatra ny lolo izy ny fitenena zany vola zany vola tsy angidy rovinanroviana ary io men'Andriamanitra foana ianao rehefa manao fahamarinana zay zany tena tsoroka ety manaova ny fahamarinana tsika azavadika ampiasao amin'le tena hoe tena ahafahantsika tsika ne zavatra hoe olombelona raha vao tsika koa nge tena manao ratsy tsisy zavatra mandeha eto amin'ity fireneny ity dia zay zany no itenenako hoe aoka le olona mba tsy avadika le vaovao fa rehefa tsy tianao izy na ianao tsy mandefa fotsiny aloha fa avy eo anao manao ny analizinao atorina zao ary zay ny fomba tsika zay varina amin'ny felaka ne ho azo foana ary zay vola kely meny anao eo fa ny anahy aloha za iary finara Elso sady mpanao gazety no za zany ao amin'ny Facebook mba mamana fa ny anahy zany zay olona tratra ny tsindry azo lena reny kosa aloha tena hoe tsy manana mihitsy fa reny ataoko na inkidona na inkiantra satria tena mampalahelo izy mantsy zao hitany arifinina ho avy ny fifidianana na hoela na hoaingana ho avy ny fifidianana izy fifidianana eto dia reto sehatra anankiroa eto no tena hifandrom-ba ny mpanao politika mpanao gazety dia ny artista zay satria ireo zany ny tena hoe manana mahay communication mahay miresaka amin'ny olona tsika mpanao gazety moa tena manana tombo satria fa nerasera amintsika na miaingany amin'ny 4 mika hatrany amin'ny faratapany hatrany amin'ny présidence any dia tsika mpanao gazety zany eo anelanelany eo
de ozy ny olona hoe tsy nareo mpanao gazety mainty ino mantsy ny tena maneny mainty ataonareo fotsy hainareo haitsika mono hoe mainty ataotsika fotsy a fotsy ataotsika mainty de aiza ny etika sy ny deontolojia am'izany ny ordre aloha zany tena tokony anazavan'izany manoloana zao fa fahitany arifinina tsika mpanao gazety koa tokony anao fikionandoha-pirenena zay koa zay zany tsika mpanao gazety tokony anao fikionandoha mpanao gazety niza tsisy hoe mpanao gazety atsy ty na atsy zay zao hevitra tsara zay fa tokony hoe mikiondoha tsika mpanao gazety satria tena tany le firenena reto mba jerena satria efa tena latsaka lalina tsika ane zao a raha misy zao maka gazety any amin'ny mpanao gazety mpanohatra zao tena tadidiko sa fa tsy voantso zany raha ny ministera tsy voantso hoe ty misy vaovao mba de ba hoe mba andefasana invitation zany ny mpanao gazety fa tena hoe mpanao gazety mpanjakana ihany a inona zay manohana ny fitondrana zay ihany no voantso nefany a misy ny zavatra tokony inge alefa le fe alefa foana hoe ty ny vaovao fa tsy voatery hoe andeha amadika an'iny zay amadika an'iny mainty fa alefanay ny vaovao anareo a de anjaranay rehefa aveo misy aloha amin'ny fitondranao mba mandefa vaovao aty aminay fa olona tsy hoe ministra tsy inona fa hoe mpikambakambana fotsiny zao ny nisy taty fa mba alefaso de alefanay rehefa ohatra ka fa maninona raha nikobokobonina le izy fa maninona nikobokobonina ireto ihany lasa conférence de presse privée ka zay ny ilana an'le hoe tokony mila fikionandoha tsy hoe fikionandoha-pirenena angamba zany fa fikionandoha antsika mpanao gazety rehetra manerana amin'ny Madagasikara raha misy olona milaza azy hoe izy no lavitry ny mpanao gazety eto a tokony hoe miantso izy zany manoloana zao raha satria mpanao gazety tsy afaka amin'io mihitsy tsy afaka satria mandeha hiditra amin'ny fifidianana ny fisavoritany isan'ny tena nisy ny fanokana mpanjakana nga de mpanao gazety tamin'ny 2009 tadidinao tsara tsy afaniala izy satria reo ane no nandoto ny lohan'ny olona isan'andro ndra io raha valimalana io ohatran'izao lainga amin'izany be tabe fa ianao tsy afaka ny teny satria tamin'izany tena natanjaka be zareo amin'le herisetra mako tena eo amin'le le tena mampiasa hery ohatran'izany de laotra ny pilipilina daholo ny olona natao ohatra tamin'izany fotoana zany de eo zany mba nisy ihany nanao ny MBS fa tonga de tapaka sy ny radio mata tonga moa de tapaka tena ny tapaka maino tsisy plateau ny MBS lasa teria tambarany tiopatifika am'ireny tsy amo fotamandro fa ya ka maraparantsika iarfinina inona no entinao zany mandravina an'izay fanamafisana an'izay ny andraikitry ny vehivavy ny amin'ny raharam-pirenena nisy mpifidianana ny tontolo ny asa fanaovana gazety efa nazava angamba le zavatra ny teneniko teo fa le izy zany ty zany tena zavatra tena iray lehibe hoe tsika vehivavy mahatsapa amin'ny fahasahiranana minjady amin'ny tokantrano tsirairay avy de aleo tsika mba iaina amin'izay tsy andry hoe zay vehivavy neka sao de manao an'izao fanaka malemy zao fa tsy ho rarahin'ny olona fa mandraisa tsika andraikitra fitantanana amin'ny firenena manomboka zao tena mandraisa andraikitra de ny andraikitra voalohany raisitsika zany aloha fifidianana na inona amin'ny 2023 aloha tsy maintsy misy fifidianana sao de mieritreritra hoe anao teteza mity eo indray tsisy zany nefa nahitana fahoriana vao maika hoe any ihany fa tonga de fifidianana fa mialoha an'izay kosa ny aloha mangataka zay vehivavy hoe aoka mba isy ihany le fikionandoha-pirenena satria ny raisam-pirenena mihitsy ange zao nefa mangataka hoe mety aminareo mihitsy ozy manao an'io mety aminareo izy manao dolina rehetrarehetra eto satria zao Madagasikara nge imbonany imbona andritrarehetra fa tsisy hoe anana anao na andry na andry fa atsika menakafo tsika amilevina eto amin'ity firenena malalatsika ity de zay hoe mba ampy kosa angamba an'izay ny famitapitahana ny laingalainga zay mbola hatramin'izao mbola laingana ihany tsy fitsinjovana ny vahoaka madinika fa le vahoaka madinika tratra ny tsindry azo irana indray manjary migatra amin'izao de zay ny tiako tenena hoe mifoaza ry malagasy de tena hoe tsika rem-pianakaviana fa ianareo lehilahy koa aloha tsy adino sao de hoe zay rehefa tsy ho vitanay fa mifamieno lehilahy sy ny vehivavy amin'ilay lehilahy koa ne misy mianahana misy aiza mianahana tsony lehilahy ambomange hoe zany eny daholo aiza mianahana tsony mifamenona ny tena zavatra aiza mianahana tsony fa tena mifameno zany tsika de afatra kely ho any be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra satria tena le aretina tena miparitaka tena miparitaka izy ny aretin'ny taova-pisefoana vokatry ny loto ny anay zao ny ankizy ao an-trano
fo daholo tsisy mianatra septra sady le voangripa be mahery be reny daholo de tena hoe miangavy tamin'ny eny lalao valomanana aloha misy any hoe fakofako fa vetivetika iny de afaka tsy manaiky mihitsy izy nefa tsisy fanampiana tany amin'ny fanjakana foibe fa ny asa daholo mipiara miasa rehetrarehetra tamin'izany fotoana nanao zay hoe elana amin'ny fahasahiranana de mba zao fety ny andro fa tena any aminay zao efa nanomboka tamin'ny lalamandro seza iny efa ngambany efa mambolana tsisy naka boribory tany faharoa zany boribory tany faharoa aloha ny lalanay rastany zany lalanay fa zay any avaratrano za manokana fa ny lalanay isan'andro de dimy mandalo eo amin'io de tena hoe isaky mandalo eo tena mitapon'olona raha mbola maheno an'le fofana maheno be mihitsy de zay zany hoe mba mila jerena satria ny teninao hoe rehefa tsy voaroaka ny fako de atero any an-tranoko zay le zavatra ny teneninao de nisy nanatitra moa tany an-trano de mbola valibiraingina indray natao anatin'le Facebook n'le monsieur le maire de zany mbola manafatrafatra an'izay de manainga atsika zany vehivavy lehilahy tanora ho tonga saina amin'izay midira jereno manodidina anao de mpandehanana ny bolopokotany eto ny karapanondro misorata ao anaty lisy-pifidianana zay ngamba ny zavatra tiako teny de ho antsika mpanao gazety mba eritrerety any zay zavatra ny tenena hoe tokony isy fikonan-doha kely eo amin'ny mpanao gazety fikonan-doha be mihitsy fikonan-doha be tena lehibe mialohan'io fifidianana io satria zava-dehibe ilayntsika zany satria tsika tsy afa misaraka amin'ny raharaham-pirenena tsika mpanao gazety de rehefa mahazo ny toeranareo any arina any tsika mpanao gazety mba jerevy le zavatra ny tenenao teo amin'ny olona mba taterao fa aiza hoe rehefa misy arsive iny misy arsive ane iny voarakitra daholo ny teny zao de rehefa alefan'ny olona am'izay le izy zateo rena voagaga hoe oay aive zany teny zany ka zay indrindra ao amin'ny RNM TVM zao nge ngamo misy vaovao mpanohatra zany tonga ao tsisy ao raha misy mpanao gazety zao mandefa any mpanohatra ohatra de tsy afaka mandefa an'iny izy satria matahotra hoe sao de tapaka ny tenda de eo nefa io ministra io nefa ny tamin'izany fotoana zany ny tena hoe niaraka tamin'ny 73 député izy niaraka tao amin'ny TVM sy ny RNM tamin'ny fotoana androny hoe aloha zay hiditra atao anatin'ny RNM sy TVM rehefa tafiditra ianao raha matoa mba taterao zay zavatra ny tenenao efa kely sisa heritaona folo volana sisany fa mba manaova ny tsara aloha ao anatin'izay folo volana ipetrahanareo zay na lasa alohan'izay moa vao maika tsara iny ary isaorantsika iary finina ra helosoa zany nitondra an'izay fanazavan'izay dona kely aloha zay dia mirarisoa ny arifina be deabe ny zavatra ny teneniny teo omendalana ianao ary dia ajarantsika zany no misaina an'izay rehetrarehetra mandinika sy mamakafaka ny fiainam-pirenena ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ny rem-pianakaviana ny fifidianana sy ny sisa de raisitsika ao anatin'ny tena hoe fotony tsara mihitsy ny nambarany arifinina teo toy ihany ny fandarantsika amin'ity miara-manonja MBS radio mada ity zany andray ny mpisehatra manaraka sika tsy zoviana amintsika itsony fa efa mpiakatra eto amin'ny MBS radio mada ato anatin'ny miara-manonja namana ada izy moa zany de mpitatana iada zay le izy iada mpitatana izy eo anivon'ny FLN dia mitondra fanehoan-kevitra ihany koa izy mahalona an'izao raharaha pirenena mamaivay izao misy ny crise institutionnelle tsy filaminana ny anatina androm-panjakana korotana ny anaty androm-panjakana miseholany heritaona latsaka mialohan'ny fifidianana raha ny daty no jerena inona no atao hoe fiatraikan'izany inona no atenaina amin'izany inona no atokisan'ny mbola afaka atoky ve ny vahoaka malagasy manoloana n'izany toetra raha zany ary lay korotana ny anatin'ny androm-panjakana tompoko de tsy misy idirany ny vahoaka malagasy na mipitany ara fa dery zareo ao no mifanjeva ao de mitazana le vahoaka nefa ato efa repitra de repitra andriamato iada miarabanao ndray ary ndao ry zantsisy faly miarabanao rina de faly miaraba ny mpanaraka ny miara-manonja MBS faly manao kokoa ny mpiara-mitolona rehetrarehetra satria efa tolona lavitresaka izy ty ary de miaraba antsika rehetrarehetra amin'izao akatoko ny fety izao
eny ary tonga de hiditrytsika satria ny fotoanantsika fa mandeha any zao ny toetra raha-pirenena Andriamato Iada tonga dia ny fijerinareo azy amin'ny akapobeny zany ty raharaha ity izay mampanahirana ny saim-bahoaka. Ya ny raha jerevantsika aloha zany zao ny tena olana misy eto amintsika zao de ny resaka moan'ny motion de censure zay nisy tao amin'ny antenne maire-pirenena iny. Maro no miteny fa mametraka fanontaniana hoe resy ve zany ny mpanao lalàna resin'ny exécutif. Hoe nitsefitra hono. Hoe nitsefitra le izy. De li zany tsara zany iverenantsika kely hitondrana fanazavana mihitsy amin'ny vahoaka mihitsy ilay fanaovana an'le motion de censure hoe anatin'ny resaka iny nge tsisy hoe ara-tsi-panahy fa tena fanatanterahana ny ara-dalàna satria de zofeno ny antenne maire-pirenena ny député zany ny manao tombanezaka ny asan'ny gouvernemanta. De izy io zany raha jerentsika ny article 103 de hoe manana zofeno zany ny député rehefa tratra ny atsasaky zareo atrasamanilany zareo ny manao hoe andao anao motion de censure de tokony ho alefa ilay raharaha ary 48 heures après an'izay zany de tokony alefa hodiniana lizy. Za zany de mametraka foana hoe ny lalàna eto Madagasikara aloha dia ny lalam-pandrinana no ambony indrindra. Rehefa lalàna na fanapahan-kevitra mifanipaka amin'ny lalam-pandrinana de tokony tsy azo ampiarina zany. Ny zavatra nisy de zao reny. Ny fametrahana ny motion de censure de nanjary nandoto lay endriny ilay fifampifehezana anatiny tao amin'ny antenne maire-pirenena satria raha ny voalaza ny lalam-pandrenana de hoe rehefa tratra le fetrisa atsasaka manilan'ny député mametraka an'ilay motion de censure de 48 heures après an'iny zany de tokony alefa hodiniana le izy. Rehefa nanao lalàna mifehy anatiny anefa ny solombavambahoaka de nanjary nasiny hoe voalohany mila amin'ny article 195 zany mila fanazavana ilay antony zany ilay motion de censure. Izany zavazany zany tena zavatra tena mifanipaka be amin'ny lalam-pandrinana ary gaga hoe olona mpanao lalàna zany no nanjary izany ny lalàna mifehy anatiny zareo satria ny fanontaniana apetraky ny avelan'ny lalam-pandrinana apetraka ny solombavambahoaka de ny hoe mbola mahatoky ny gouvernement avenareo ny prime ministre avenareo ny fanehoanan'izay zavatra zay de amin'ny alalany fifidianana amin'ny alalany latsabato amin'ny alalany latsabato fa tsy amin'ny alalany fanehoan-kevitra zany hoe tsy tokony mihitsy zany fanontaniana mipetraka hoe inona no antony hanaovana ilay motion de censure fa ny tokony mipetraka de hoe ho fanajana ny lalàna 300 eo amin'ny lalam-pandrenana fanatanterahana ny voalaza amin'ny 300 amin'ny lalam-pandrenana izay solombavambahoaka eto ananina dia mangataka ny irosona amin'ny fampiarana io lalàna io de zay zany ny antony hanaovana motion de censure fa tsy tokony isy fanehoan-kevitra mihitsy satria ilay fanehoan-kevitra rehefa avy eo lay hevitra rehetrarehetra ny tany saina hoe noho izao antony zao de efa fanehoan-kevitra iny fa tsy latsabato zany hoe efa tena tsy fanehoana tsy fatokisana an'ilay prime ministre mihitsy hoe izay de tsy mahatoky anao tsony satria reto tsisy vitanao tapanytananao tsisy vitanao. Izany hoe ny zava-misy zany teny amin'ny antenne maire-pirenena de fampahafantarana horetany ho rendanitra fa ireo solombavambahoaka 500 reo dia efa tsy mahatoky mihitsy ny prime ministre nampahafantariny ampahabe maso le izy zay tokony tamin'ny alalany latsabato no anenoiny anazy fa tsy izay na asehony tamin'ny alalany fekevitra ny antony de tsotra ihany tsy nandaitra tamin'ny tsony lay baiki-pitoloma n'lay vondrona nisy azy teo anatrihan'ny fimenomenona ny vahoaka teo anatrehan'ny fanosehan'ny vahoaka hoe efa tsy lasa tsony ty fiainana ity monsieur le député efa mafy satria reny député reny azadiny fa reny nge mahita tsy fahitany mihitsy any amin'ny tanàna misy azy any ny tomobile ndreny ny lasa ambulance ny tomobile ndreny lasa fetina misambotra mpangalatra zany ny ataony député vao misy manahirana kely na tsy fampina amin'ny fanafody de manantona nika député any ambanivohitra any zany de efa tena tsapany le député zany hoe tena efa mafy tena efa tsy mety tsony ty
de tsy naleony zany nampandefitra an'lay hoe solombavamondrona satria an'le vondrona misy azy no miteny hoe zao ny zavatra atao de ny alany zay solombavamondrona zay fa tena niverina amin'ny mahasolombavambahoaka azy izy de niteneny ny etaetam-bahoaka naseho an'lay tsy fatokisana intsony an'lay prime ministre. Ny zavatra tokony iseho raha ny tena marina de tokony nalefa ilay motion de censure zany satria nge ny motion de censure nge rehefa alefanao de mety ataontsika hoe ataontsika ohatra hoe tena hoe de mipetraka zany fa tsy atokisan'ny ny député ntsony ny prime ministre de mametra-pialana izy fa izy nge rehefa mametra-pialana any amin'ny filoham-pirenena afaka miteny ny filoham-pirenena raha voaraiky ny fametra-pialanao fa tsy azo raisiny azo raisiko fa tsy mitombony de azon'le président taony zany nge tsy mitombona satria tsy anao no tsy nahavita ny asanao fa amiko anao nahavita ny asanao tsara amiko anao mahavita ny zavatra nangatahako taminao tsara noho zany tsy keko ny fialanao fa de tazomiko any anao azon'ny filoham-pirenena tao zany satria zay mahafilo azy de zay rina no hitako hoe tena anina fa itsika zao zany itsika zao miaina tanteraka ao anatina fahifampanjakana tsy mifampatoky tsisy mifampatoky tsony zany eo na ataonao inona na ataonao inona efa nambarany ampabe maso hoe zay ranga PM efa tsy mahatoky anao zay fa de ataonao am'izay zay ataonao de zay zany tsisy mifampatoky eo fampianjaram-bela tsy fotsiny sisany ny zavatra rehetrarehetra mandeha eo reny ataony hitanao raisina tsy raisina ny directeuran'ny serasera raisina indray ny ministraty sasany tsy raisina sasany raisina asehoany zany le izy ary za tena mino fa raha ny zavatra rehetrarehetra ny seho rehetrarehetrarehetrarehetra nisy teo hatramin'izay de mitarika ny fandravana nio anteny merio any amin'ny volana marsany raha ny fijeriko azy satria efa betsaka zay tranga ny nina naseho tao amin'ny anteny meram-pirenena io reny nge zavatra tsy hoe mandalondalo azy zay zavatra vononina daholo reny ohatra fotsiny hoe 13 fotsiny ny député tonga mandany ny lalàna momba ny fampianarana eo goavana be le lalàna ny fotoana fandiniana fotoana ara-dalàna voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana hoe am'izao ny fotoam-pivoriana reny filaza ny député sasany reny hoe sasany namita didy namita ndraikitra rena io nge lalàna nametraka anareo ano député nareo de amin'io le fotoam-pivoriana fantatry nareo tsara zany ary io ny tena asanareo io tsy za zany tsy mieritreritra an'le hoe tsy mila hoe andao ranga sanctionnena zay tsy tonga mivorisiny ihany fa tokony tsy mila tenenina korony zany fa olona de olona manahoana loatra ianao solombavambahoaka no tsy andamina ny fandaram-potoananao hoe am'ty fotoana ity ako de tsy maintsy mivory any amin'ny anteny meram-pirenena satria efa voalaza ny lalàna ary io no norotsahako député anatanteraka ny asan'ny solombavambahoaka io zay mivory amin'ny fe-potoana ireo kanefa ao anatin'le institution fa efa ahoana ianao tsy ianao nge olona efa olona nametrahany vahoaka fitokisany de tokony ho hainao no mandaminan'izany fa raha hoe tsy hainao no mandaminan'izany fa mbola ny rana makarisiny ihany fa nga de tena tsisy olona hafa afaka irany filohan'ny republika afa-tsy nareo zay ny le manahirana am'le anina io reny de eo zany no itenentsika hoe manahirana zany ny fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny satria itsika zao io de miaina ao anatiny tsy fampatokisana ka fantatry zareo nefa zay fatany tsara zany ka fatany tsara zany izy mbola miezaka ihany manadio tena de misy miteny hoe io kanena nasoloana ny prime ministre natsoloana ny prime ministre inona no atenainy eo zany ny feore andrehetra zao ny tena fandehany rina marina irehako mihitsy ny tenin'ny gouverneur Rasomaromaka Andriamato Rasomaromaka hoe tsy fotoanany anoloana ny prime ministre zao satria ozy izy raha ohatra ka izao no soloana ilay prime ministre de anjary mpianadrara no tonga eo hosoloana ny directeur de mbola vao manavao asa de inona de tsisy asa ho atolotra ny vahoaka amin'ny 2023 ty zay efa akaiky hoe zao ny vitan'ny fanjakana de mampalahelo anazy zany mampalahelo zany Andriamato gouverneur zany fisainanao zany voalohany indrindrany aloha ny fitsaran'ny vahoaka ny filoha Andry Rajoelina de ny asa vita nanomboka tamin'izy nanongana ny fanjakana teo aloha filoha Ravalomanana zany 2009
ka hatraminy fotoana atongavany 2023 lava zay fotoana zay tsy mila mampiseho anareo tsy mila mampiseho anareo hoe tia hoe zao aby ny vitanay amin'ny taratasy de atao hoe firipazy ihany tsy mila mampiseho an'izany na le manao an'le sary 3D de alefa eo le amboamboariny eo le ana tsy mila manao an'izany nareo ny zava-bitanareo de efa ampy hitsarany ny vahoaka anareo tsara ny vitanareo ny vahoaka no mitsara anareo aza mieritreritra an'izany io tsy misy hoe zavatra hoe afaka hoe amboamboariny zany io tsy izany fa ny zavatra hitany vahoaka maso ianao ve de hiteny an'ny vahoaka any amin'ny reny faritra lesy tranony kolotsaina mirodana fotsiny reny de hiteny anao hoe nahavita trano tsika teto mafy tsara fa no ny toetrandro de nirodana le izy fa tsisy maty to nefa ny zavatra noteneninao fa ratsy rehetrarehetra teo aloha tsy nisy nirodana izany anie le analiza faharoa manarakaraka an'izany tokony efa nanana fandaharam-potoana nareo hoe amty fotoana zao de tsy azo soloana ny prime ministre manana programa mazava zany nareo raha hitany hoe tsy fotoana an'zao matomako anao miteny hoe tsy fotoana an'zao de misy fandaharam-potoana zany napetraka reo hoe eto no misolo ny prime ministre eto izy tsy mahazo misolontsony amsio iany vaoaka zany fandaharam-potoana anao zany fa amiko tsy misy an'izany olona tsy azo soloana zany eo amin'ny asa tsisy olona zany tsy azo soloana zany tsisy olona tsy misy misolo zany ary eo amin'ny asa-panjakana olom-boatendry eo amin'ny asa-panjakana eo amin'ny atoerany mam'voatendry anao eo amin'ny toerany prime ministre tsy fianarana asa zany raha angatiny eo tsy fianarana asa eo izany no mahavoanareo manendry ministre nareo de eo le ministre nareo zany vao mianatra miasa zao raha mbola misy eo le directeur nareo vao mianatra miasa mbola misy ministre intérim nefa hiadevitra amin'ny amerikana de ministre intérim no le intérim ne tsy fahitana olona za tsy nefa ministère angeza be matoa ianao ma intérim ne tsy fahitana olona tsy fahitana olona eony eo tsy nivonina tsy manana ekipa fa tsy mety anao le tsy za irina tsy misy an'izany mihitsy hoe ekipa mpanao baolina zany de mila soloana de tsisy raplaso fa intérim mbola tsisy an'izany efa tokony vonina tanteraka eo daholy ny olona rehetrarehetra ao aminao azadiny fa ny groupe izay nge le hoe manta impératif nen'ny député de hoe manana groupe manoana azy izy de ngeza be le groupe fa tsisy ampolona zany de olona de tsy ahitana olona anankiray ho atao ministre naramba iny ao aminareo nefa ministère souveraineté nationale tena za tena miteny hoe andrakandrana zany monsieur le gouverneur tsy zany no izy tsy mila olona hianatra asa makeo rehefa manendry olona tonga de fa mahay any amin'ny vondrona politika any amin'ny antoko politika misy anao any no ampianarina any no misy école politika ampianarinao ny olona mpikambanao aminao ho lasa ministre ho maninao any no ampianarina fa tsy hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana izy hoe hianatra raha fa tendrenao izy androany tonga de mandray ny asany avetrany ary miasa avetrany ary olona mahay fa raha ohatra izany teneninao zany za de kivy aminao eo vo hianatra asa tena manahiriny de aveo no mbola miteny ndray hoe de za koa aloha mba tiako andeha le fifidianana gouverneur fa ohatrany tsy mamaiky zany mampanahy ihany raha olona ohatranao no mbola mety ho lany raha andeha ny fifidianana lehibe ny faritra satria maty zao mbola tsisy fifidianana zany lehibe amin'ny faritra zany zao io koa mbola vonjy maika koa hoe tamin'vonjy maika nefa be zany eny Andriamatorina no manahirana amin'ny fiainantsika zao vonjy maika itsika rehetra io ohatrany provisoire daholo zany de ahoana ny fomba ahafahan'ny olona iresaka amintsika ny tena raharam-pirenena matotra fiaraha-miasa matotra tsy afaka miresaka aminao matotra ny olona io zao ny raharamba iny de tsy afaka miresaka momba ny raharamba iny matotra ny olona satria par intérim leo provisoire de fatany fara iresaka amin'io izy lany andro fotsiny fa io olo io osoloanao rehefa aveo de tsy de zany ny olana misy eto amin'ny tanitsy ny fanjakana ankehitriny ka za zany de miteny hoe aleo am'izay ajanona le andrakandrana aleo am'izay ajanona le fampidirana olona vao hianatra amin'ny toerana rehetrarehetra aleo soloana zay olona efa hita fa tsy mamely soloe ny fifampatokisana misy amin'ny prime ministre zany prime ministre aloha efa ela loatra na hoe maha prime ministre satria
raha mitoy izao ioarany mandahany filohan'ny repoblika tamin'ny 2018 izy ny teo ioarany mihitsy ny mandahany filohan'ny repoblika mety ny filohan'ny repoblika miala alohany fa mety tsy maninona zany raha hoe tsara ny zavatra natao mahatonga izy tsy nasorony hoe ndrematoriana de zao tsy itsika ny mahita hoe tsy mety ny zavabitany satria itsika mijery hoe tena tsy mahasony vahoaka ngarana le izy mampahantra raha nga le fiainana eto amin'ny firenena tsy miodina ny fiainana tsisy fandrimpahalemana eto itsika ny mahita an'izany fa ilay filoham-pirenena mahita hoe ilay iraka nampanaoviny azy ireo vita reo ny filoham-pirenena mahita an'izany hoe ny prime ministre na vita niraka mihafa mihitsy zany fomba fijeriny vahoaka sy ny fomba fijeriny any etapiny any mety hoe ny filoham-pirenena nge raha maniry ny vahoaka mety mieritreritra hoe kotole tany loka président nefa tonga de le fasana malala izy atao de efa tonga le anamala de hoe mety zany fa mahay le prime ministre raha mozika zany de valana zay za ndray aloha za ndray aloha renina tsy mbo mila voatsiary amin'ny fitondrana misy ankehitriny hoe tokony havita zavatra tsara be izy satria izy nge efa mitarainy efa miasa andro manalina manao ny aintsio zavatra tena hoe manao ny aintsio zavatra filazany zany miasa andro manalina izy ho an'ny vahoaka malagasy tsy matory mihitsy mitady ny hevitra rehetrarehetra sy ny lalana rehetrarehetra ahafahana mampandroso ity fireneny ity io ny vitany zay ny zany nitakatry ny fahaizany zay ny zany ny farafahaizany zay ny zany no tratry ny heriny ka tsy ila voatsara hoe tokony havita lavidavitra kokoa noho zao nareo fa niako rehefa ozako hoe rehefa izay kosa ny tsapanareo de ho zay hoe lay vokatra mihitsiny no tsy ampy ka de ny mety makaina am'izay nareo anaovany ny olona afaka manao bebe kokoa no ianareo nanao nareo fa misy olona afaka manao bebe kokoa no ianareo eo fatary tsara fa manao nge raha mirotsaka filoham-pirenena zany tsy ninteny ianao hoe mety le fitondrana teo ary fatarina itsika raha nahita tamin'ny 2009 nisy fanonganana mihitsy ny an'ilay filoha teo am-perinasy hoe tsy mahavita azy eo fa mijaly ny vahoaka mahantra misy kerehany atsimo misy tena tsy ao ny tsy fandrimpahalemana ny teny ny zavatra rehetrarehetra ny lalana tsy azo hoanina zavatra be dehibe zany ny tenenina fa hoalaina ny fahefana fa zay anao tsaratsara kokoa no io zany hoe enao zany rehefa nandray an'lay fahefana na fomba hoana na fomba hoana nandraisanao azy tsy hany ny olana fa hoe tokony ahavita plus un ny vitan'ny olona teo aloha anao raha navita 100 kilometre na lalana le olona teo aloha de anao zany mba mahavita 101 defa tsy vitanao zany ary mpitondrany hoe karamainy karamainy vahoaka izy akoatra an'izay rena le fampanantenana mihitsy hoe mahatoy ianao satria misy manko mieritreritra hoe ka hatram'izay nge nisy tsy fandrimpahalemana teo eny nisy tsy fandrimpahalemana teo hatram'izay fa ianao namme toko fa anala an'izay tsy fandrimpahaleman'izay hitondra fandrimpahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakany ianao zay ny antony nidiranao zay ny tokony nomenao fa tsy hoe vao maika tsy mandry fahalemana le firenena izay fotsiny nge ny olana am'le fitondrana zao hoe ny zavatra nampanantenainy rehetrarehetra fa ho vitany dino tadidin'ny olona hoe nyteny zao izy tsy tadidin'ny olona fotsiny fa za mihitsy matadidy hoe nyteny ianao an'zao amiko raha ohatra ianao ka milaza fa mahavita azy de mahavita tsara kokoa noho ny teo aloha zay fotsiny ny ahiko no teneniko raha nisy olona zato no afaka nisotro rano teo aloha de rehefa mitondra anao zany de mba roa am'zato ny afaka misotro rano fa dirangadiako vao mainka ny olona tsy misotro rano vao mainka ny rano tonga any an-tranonao rano maloto mijironao tapaka isaky ny ray minitra talohanao tsy mahita tapahan-jiro raha tsy efa misy fahasimana ny fitaovan-jiro am'izao fotoan'izao anao efa misy fandahara-potoana mikorotana mihitsy korotana daholo fandahara-potoana mikorotana ny fahatapahan jironao ny zavatra any an-tranonao potika ary tapaka tsy mampilaza ny tena loza de zao tsy manana hoe fifehezana an'lay asa ka manome tolotra fa azo antenaina azo eritreretina fa ho afaka lay fahatapahan-jiro ho tonga lay rano madio no an'ny rehetrarehetra tsy misy an'izany fa de ny eo ihany no amboamboarina de eritreretina fa de ampanatena 400 mégawatt amin'ny propagandy de zao ndray
tsy azo mpanirinay mampanantena 500 waty de 500 mégawaty de tsy fantatra fampanantenana fotsiny fampanantenana tsy mila fampanantenana fa raha mavitana anao na 2 mégawaty raha mitehaka zay tena za tena miosaka tena zava-dehibe raha mahavita 2 mégawaty ty fitondrany ty am'zao amboniny efa misy eo zany zay fotsiny ny ilaina am'le izy zay tena ilaina mijaly le vahoaka tena mijaly le vahoaka milaina zany manao ezaka angezabe nareo ampilamy manontany mba farafaratsiny mba mananasa ny olona mba farafaratsiny mba misy fidiram-bola ahafahan'ny olona mba metsiketsika aloha mba farafaratsiny mba voalamindaminy reny tsena miparitaka sy ny faky miparitaka reny mifameza tanana am'ireny fa aza manao sarinady hoe anao tanamaro ary raha nao tanamaro io fako be deabe io afaka anaovanareo tanamaro tsara aseho eo le tanamaro de hitany vahoaka de fanampy eo tsika fa tanamaronareo ary amitakotakona be ary de aveo sarino alefa rehefa aveo de nanao tanamaro tary de aiza koa ranganizay zany ny raharam-pirenena zany fikorontanana no misy de tena falalanina ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy filoham-pirenena any ampitan'ny ranomasina any États-Unis any Washington any miatrika an'ilay hoe dinika ataon'ny Amerikanina sy ny firenena ty Afrika zany isika manana délégation any tarihan'ny filoham-pirenena ao na fahitana andriamanto iadan'io zany hoe mitohinana no vokany ho atsika nefa le fitondrana eto amintsika tsy maro toerana fitondrana tsy maro toerana no hiaraka ifampiresaka amin'ny Amerikanina ametrapetraka ny zotra mpiara-miasa manaraka amin'ny États-Unis nefa le fitondrana eto amintsika tsy maro toerana de ahoana moa zany eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany reny de dommage aloha tsika mbola tsy manana ministra tena tompo-toerana de lasa manahirana le izy ho an'ny olona satria zay teneniko zay hoe lasa olona provisoire zany eo am'le toerana no ifampiresahany par intérim tsinona de lasa miverina am'resaka ndray zany izy rehefa manindry olona tena hitana le toerana ianao reko mihitsy le resaka hoe nendry ambassadeur tsika ty sy ny anina sy tsy ny toerana amin'ny ministry ny raha mbahiny azany tsy hitanao zay olona ho tendrenao ka ambassadeur ahoana raha gaty no le izy zany mba misy mba tokony mba mieritreritra koa no ny tenenana fa tsy tonga de vao misokatra mivava de va tenenina zay hitsy mivava rehetrarehetra eo tsy afaka anendry ambassadeur naiza zany ianao tsy asakanao an'zany passeport any ivelany andamany zany ianao raha tsy efa misy ministra tompo-toerana raha vao tendrinao hipetraka eo amin'ny toerana eo andriamanto président tendreo aloha alay ministry ny raha mbahiny aveo anao miresaka an'zany faharoa tsara le dieny io raha ny fahitako azy satria eran-tany nge hatram'izay rehefa misy filoham-pirenena ho tapitra ny mandahana de fanondro firenena vaventy reo miantso azy andaminan-javatra satria amin'ny fotoana iny zany moramora kokoa ny mifanaraka satria afaka tambazana zany le anina de tsara toerana izy zany any aloha tsara ny anany fa ilay antom-pivoriana nandehanany tany koa de tsara koa raha ohatra ka tena hoe nay niady hevitra marina izy raha hoe zay marina le izy fa nefa tsy zay le fipetraky le zavatra teo ny fanapahana tany Amerika io tsy Madagasikara rerana natsona moa zany mazava ho azy fa olona firenena 7 nanambaran'ny Amerikanina io fa misy 55 milliards de dollars ho atokany any Afrika mandritry ny 3 taona 55 milliards de dollars ho atokany ho an'ny Afrika mandritry ny 3 taona am'le fiaraha-miasa zany tenitenenino moa le fiaraha-miasa hoe fanampiana ny entreprise majinika sy ny karazany ohatra ny Agoa ihany nge zany fa itsika aloha hoe tsara toerana ve tsika am'zany kinetsika ary teto ranga tamin'ny 2009 naongana naparitaka takan'ny reneny reny tsoka daholo le olona niasa tamin'le izy rehetrarehetra ilay olona nanongana sy namotika n'lay fiarina tam'zany io filoham-pirenena miresaka eo io le olona ane no mitsara anao le olona any no mijery hoe tany am'irety efa nizahatra ezaka natao ohatr'zao ty olona ty ny tena nahatonga an'le izy ho potika tanteraka tsy mbola voarina hatram'zao tsy voarina ary lizy tsy hoe tsy voarina fotsiny fa tsy nisy mihitsy endrika asa nentina nanarena anazy
zay le anan'le izy ity dinakany ity a ho an'ny Afrika rehetrarehetra de eo zany de manao calcul tsotsotra hoe le 55 milliards de dollars raha divisé par 49 de divisé par 3 satria 300 manodidididina ny 400-500 millions de dollars le izy de hoe Madagasikara azo 400-500 millions de dollars taona ho avy iny amin'ny vokatra ny fahaizana miresaka tamin'ny Amerikana iny efa nalamina io resaka io président fantatry ny rehetrarehetra io ary ohatranay matoa manao politika mba mahalala zavatra fa aza de mieritseritra manao zavatra mampime ohatr' zany nareo fantatra tsara mihitsiny ary fatary fa décision politique nge no raitranao amin'io e enao zay mbola tsy nanapa-kevitra na nanometsiny ny Russie na nanometsiny ny Ukraine mahakasika ny ady ao amin'ny fanaovandry zareo io ny fanokafan'ny Amerikanina an'io fiasana miaraka amin'ny aty Afrika io nge raha ny Europianina no manao an'io de tsy ho tafavoaka satria reo Europianina reo ny akabiazany de ireo nanjanaka taty Afrika dikan'izany zany ny tsara toerana ny Amerikanina manao an'io projet io zany de hoe fiaraha-miasa ny Afrika sy ny Amerikanina fa ny tena manodidina azy de hoe ahoana ny fomba ho ataon'ny ny Amerikanina sy ny Europianina hanakendaina tsy siny ny firoborobona ny fiaraha-miasa amin'ny Russie sy amin'ny Chine amin'ny firenena eto Afrika de resaka politika zany politika anjaranao za tsy miteny hoe tsara na ratsy na ohatran'izany tsy amin'ny lesona anao an'izany fa anjaranao mandray fanapahakevitra le vola nge tononona fa ho azonao e fa le fanapahakevitra raisinao ve mifanaraka amin'izany hatramin'izao nge tsy hitantaratra zany eto amin'ny firenentsika tsy hitantaraka zany eto amin'ny firenentsika ny dikan'izany tsy io aza ireriana fotsiny fa azo an'izao tsika fa io mitaky asa io mitazy ezaka ao atsika io itsika amin'io mila maka position tsara hoe ahoana ny position tsika momba ny guerre Ukraine io ahoana ny position tsika momba ny fampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara satria ny Amerikanina de anisan'ny zavatra ngezabe takiny io amin'ny fiaraha-miasa za tsy miteny hoe demokrata tanteraka izy fa zay kosa tena takiny hoe ny firenena tsy miroso amin'ny fiainana demokraty de tsy tena mahazo avaram-patana amin'zareo io nge ny vola voalohany amin'io azonao moramora foana fa ny vola faharoa no sarotra satria io am'izay le condition rehetrarehetra ny takiny hoe vitanao ve sa tsy vitanao le condition rehetrarehetra angatany ahafahany mame n'lay sorabola faharoa fa ny voalohany ameny anao satria mora ho anazy kokoa no mifianao rehefa nomeny an'lay vola voalohany ianao ary nandray an'lay vola voalohany ary niasa lay vola voalohany fa ny faharoa de jereny hoe tena nanaraka n'lay fifanarahana am'izay ve ianao de eo jereny hoe de ty firenena ty hoe tena miroso amin'ny demokrasia marina tena misy demokrasia marina aveo amin'ity firenena ito fa akoatran'izay ny bonne gouvernance jerevany tsara zany satria vola no miasa eo misy fiaraha-miasa io tsy hoe ianao vatsiny vola ty amin'ny fanomezana asany ihany na de ariana anareo anao liba be zay ny jerevana anle am'le bonne gouvernance misy an'izany ve eto amintsika akoatran'izay koa de hoe tena miantra ve ny état de droit eto Madagasikara za moa averiko foana satria rehefa tsy misy ny état de droit tsy misy olona zany afaka ampiasa vola eto Madagasikara na atoky any Madagasikara mihitsy satria ho very vola fotsiny eto izy de izay rina no hitako amin'ny dian'ny filoham-pirenena io tsara ny tenenana zany mba ahafantarany vahoaka hoe tsy zavatra azoazo foana io tsy zavatra azoazo foana io ary tsy lay filoham-pirenena irery satria io nge ifidy filoham-pirenena tsika tafapetraka tafajanona io Andriamatoa Andry Rajoelina de mbola izy filoham-pirenena tsy tafapetraka io zay zay filoham-pirenena tonga eo manohany io asa io fa ny vahoaka mihitsy sy lay firenena ray manontolo no mira miarany mientana hoe tena vahoaka miasa ao anatin'ny demokrasia ao anatin'ny état de droit ary ny mpitondra de tena miaina ao anatin'ny bonne gouvernance zay le izy fa tsy hoe ataotao fotsiny de azo de mitehaka fotsiny ya ka miara-miasa amin'ny Amerikanina zany ko tsy resaka tsotsotro zany fa ny Amerikanina zay ma-Amerikanina azy tsy maintsy mametraka fepetra isan-karazany ny teny diplomatika moa zany alefan'ny eny ihany alohantsika somary resaka fotodrafitrasa eto amintsika Andriamatoa iady hoe autoroute zao hoe sinsisy nisy any fitenenana teto hoe tamin'ny fotoana ny tondrany président Marc Ravalomanana hoe lalana angazo hoanina
Lalana angazo anina ary zao ny sasany efa manao autoroute a de io zany oeraoera eraky ny sehatra rehetra hoe manao autoroute manao lalana amigotany sy ny sisa nefa ry zareo ihany nyteneny lalana angazo anina fa angazo anina indray le lalana tamin'ny filora valomanana aongana aloha de zany natao hoe lalana ka azo anina zany satria taditika vola ray alina nge misy an'le le sarina lalana de mivetesina mihitsiny zany fa zao ndraiky io sange am'izao fotoana zao nay rehefa natokana nanao an'le autoroute tary nitokana an'le tsangambato vato fehizoro moa zany de niteny mihitsy le député Naivra Olodinina hoe de misy milaza fa tsy azo anina ny lalana tsy tadidiny angamba fary zareo no niteny an'io hoe tsy azo anina ny lalana ry zareo no nanao litaniany zany fa zao de azo hinanakanina ny lalana mampinakanina ny lalana marina zany zany tsy dikevitra fahadisoany tsara rehefa tsara zany ndray de zay rehefa hoe nahatsapa ny fahadisoany le olona de miverina am'le izy hoe tsy azo anina ny lalana taloha de zao izy mahatsapa fa tena azo anina ny lalana mampinakanina ny lalana tsara zany zay nge ny zava-dehibe tsy mihirimbelona fa ny mihirimbelona ny ratsy fa ny makasika n'lay autoroute mihitsy ny any no asiako resaka makasika n'le autoroute io de aloha ny resako an'le autoroute aloha de resako aloha le resaky ny président Sénat ny président Sénat zany no miteny hoe ny sénateur mihitsy moa zany fa tsy ny président Sénat ny Sénat mihitsy no miteny hoe zay vao mba misy fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara tena mampalahelo ranganareo inona ary zany mampalahelo nareo fa tsy fantatranao inona no atao hoe ARM zay narodanareo ny solonareo ny ARM io ary inona ty etra alaina amin'ny carburant zay manana anara manokana hoe fer fond d'entretien routier tena miteny mihitsy zany ndray tena tsy miteny hoe manabarabara vahoaka nareo fa tsy fantatra nareo mihitsy angamba mibarabara olona zavatra iainanareo zao iainan'ny firenena hatram'izay zany fond d'entretien routier zany misy mihitsy zany misy zany ary ny fikojakojana ny lalana de tsy natao isamboram-bola tompoko tsy natao andaniana vola tompoko tsy amoaham-bola ao amin'ny vola kitapom-bolam-panjakana ny fikojakojana ny lalana tompoko tsy izy zany tsy fahaizana tantana zany tsy fahaizana politika mihitsy zany ny fera ny vola azo amin'ny carburant taxe de roulage sy ny karazany reny ireny no vola atokana anaovana ikojakojana ny lalana misy an'le pont bascule sy an'ireny misy vola azo am'ireny de ny volan'ireny no atao ikojakojana ny lalana zany hoe baso mamatena zany ny lalana amin'ny fikojakojana azy fa tsy hoe inde isambobola anao ikojakojana ny lalana tena zavatra ridicule be zany ary tena mampahantra zany zavatra resahanareo zany ny lalana de tokony afaka amelo tena ny lalana rehefa mipetraka eo de izy ihany mitera-bola satria misy tomobile mitokodina misy ny anina rehetrarehetra rehefa mivarotra carburant de efa fantatra amin'iny hoe misy taxe ty natao ikarakarana ny lalana de iny zany no ikarakarana ny lalana ny mety aminareo de ny miverin-dalana avereny ny ARM de ataovy sokafy ny volan'ny fera alefaso kojakojana ny lalana fa aza mamorona zavatra hafa fa nefa eo rehefa manahirana anareo zay ray faharoa le resaka autoroute ny tena ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mambahoaka tena izy hoe tsy mbola nisy mihitsy filoham-pirenena nanana vina hanao autoroute ny filoham-pirenena rehetra teo alohanao tompoko de nanana an'izany vina zany hanao lalambe mikodana nanana an'izany mandoka teny izy zany ao anatin'le izy nanana an'izany vina zany fa be de be ny vina nataony ny filoham-pirenena rehetrarehetra teo aloha najanona napetraka ho arsivo noho ny antony maro satria ny olona nge mandinika tsy adala daholo akory no filoham-pirenena rehetra teo alohanao tsy adala daholo ka tsy afantatra hoe tokony atao ny autoroute rehefa tokony atao fa matoa izy tsy nanao azy noho ny fahendreny misy projet na lalamby anankiray hoe chemin de vallée
any raha ny olona rehetrarehetra zay niasa tamin'ny mombany ny projet fanaovana ny lalam-be reny de mahafantatra tsara an'zany fa tonga hatrany Fort Fin Tuiliara sy ny rehetrarehetra iny manakara mampitoy tonga hatra ty Antananarivo iny fa zao misy antony matoa zay ny fanaovana ny autoroute zany de fantatra tsara zany fa ny olona rehetrarehetra ny filo teo alohanao ananana eritreritra an'zany fa zao moa ve ilay autoroute de tena ilaina maika be tena maika ary tena goavambe ho an'ny firenena sa ny fanatsarana ny lalana efa misy sy ny fanaovana lalana tsy lalambe migodana fa lalana deux voies ohatrany misy am'izao ihany fanitarana an'zany amin'ny toerana zay mbola tsy tonga ny lalana io tsy resaka fotsiny hoe ataonao ny lalana autoroute Tamatavy Tananarivo de hoe ivezivezen'ny entana reny nge fivezivezen'ny entana le mety mivezivezy tokoa ny entana fa lay firenena ve manana n'lay atao hoe vokatra hoentina mivezivezy eo zay neny mampahantra atsika zao nge tsy manana vokatra tsika hoentina mivezivezy na amin'ny lalana efa misy eo azany hoentina ho ampandrosona n'lay firenena raha ohatra ka hoe ny vokatra rehetrarehetra zay tonga ao am-port ny Tamatavy no eritreretinao fa ho tonga aingana teo Antananarivo de mihaingana zany no ny fampahantrana satria ny vokatra rehetrarehetra tonga ao am-port ny Tananarivo de importation daholo tompoko Port ny Tamatavy importation izy matoa izy tonga ao fa tsisy avy eto toerana izy de nalefa avany ivelany nakao izy de hoentinao aingana te Antananarivo matoa izy nafarana avany velany de namoahana devise fa tsisy hoe tongatonga ho azy midika amin'ny fivoahana devise zany de fiainanany ny toe-karena malagasy ambanibe ny malagasy nefa tsy manana n'lay contrepartie lay vokatra eto toerana andeha aondrana ny dikan'zany tsy lay lalana ny mahamaika fa ny fanananao vokatra ho aondrana aloha rehefa betsaka ny vokatra ondranao tsy mampanininy zany azonao atao le lalana fa ny zava-misy am'zao ataonao le raha ho vitanao le autoroute adiny roa de tonga ty le vokatra vanivelona ny tonga ty hoan'ny gasy fa le vokatra avy eto Madagasikara mandeha makany tsisy zany hoe ny fiazakazahana tokony ho atao de fiazakazahana amin'ny fotodrafitrasa fotodrafitrasa zany infrastructure productif fotodrafitrasa afaka manome vokatra ho aondrana hoanina de ny ambiny aondrana zay aloha dikan'zany raha miresaka amiko anao hoe hanao barazy hanao irrigation hanao reny barazy petite hydraulique rehetrarehetra reny hanao fanametiso amin'ny lalo tanàna tany Baibo raha izany de manaika hoe tena hoe anatiny tena anatiny infrastructure productif zany fa raha resaka momba ny autoroute zany ny autoroute zany tsy mifanaraka mihitsy amin'ny filan'ny malagasy zany riny raha am'zao aloha ny filan'ny malagasy rehefa mandeha makany Tamatavy izy de mila mijanona kely izy etsy Tsaparana mila mijanona kely izy etsy maka voandalana fa amin'ny autoroute nge tsisy an'zany tonga de mandeha raha mandalo tanànana izy misy fefy toerana telo ihany fantatra fa misy couragement am'le autoroute atao ty tena mitondra titre hoe tena autoroute koa le atao autoroute zany le zahatsika tena autoroute le tenen'le rangara moa isy radara ny jerena zay tomobile maty eny an-dalana aiza koa nisy zany caméra le fijerevana an'le tomobile maty eny an-dalana fa le radara fijerevana ny afanganam-pandeha ary ny autoroute de misy afanganam-pandeha farafa kely ny andanana sy farafa be tsy maintsy ota andanany tsy mifanaraka amin'ny filan'ny malagasy zany izy aloha voalohany indrindra satria malagasy hoe teneniko anao mila mividy voandalana mila mamboly kely letsiny etsy de akariny hoe sy ny karazany tsisy tsy afaka anao an'zany ingy anao raha mpiakatra letsy anao de tsy maintsy any amin'ny lalana mahazatra zao ihany raha kasaribona de any amin'ny lalana mahazatra zao ihany raha mpiakatra vokatra anao de any amin'ny lalana mahazatra zao ihany satria ny autoroute tsy azo hijanonjanonana fotsiny fa ny tena tsy mety mampetiny ny autoroute eto amintsika ary zay ny antony tsy nanaovana azy hatramin'izay tena teneniko mihitsy antony tsy nanaovana azy hatramin'izay de ny fiarakodia misy eto Madagasikara
tsy mifanentana amin'ny fisiany ny autoroute satria ny autoroute de misy limite de vitesse farany ambony sy farany ambany. Ny tomobile misy eto amintsika ny 8 isan-jatony de tomobile occasion avy any velany avokoa tompoko. Zany hoe efa tsy lamy maty samy fandehanana amin'ny autoroute any ivelany no fiarakodia tonga eto amintsika ireo ampiasaintsika ireo. Tomobile tsy natao ho ampiasaina amina autoroute tsony reo tompoko. Satria ny tomobile mandeha amin'ny autoroute zany de mila tomobile vaovao ary eo amin'ny 5 taona eo farafabetsany. Ny fotoana nampiasana azy tamin'izy vaovao izay no afaka ampiasainao amin'ny autoroute. Zay no afaka mandeha any amin'ny 120 à 180 km/h. Fa raha ireo tomobile reo atsika ireo no rehefa ny amin'ny autoroute tapaka rodile tapitsoka roulement pitika pneu any amin'ny autoroute accident be tsy fakahitana. Izany ny antony tsy nanaovana autoroute hatramin'izay. Tsy mamparisika mihitsy zany. Tena ny teny mihitsy ako tsy mifanentana amin'ny filan'ny malagasy, tsy mifanentana amin'ny fananan'ny malagasy. Ilay autoroute aloha tsy mifanentana. Zany mba tokony ho fantatra zany. Na nombre de trafic tamin'Arivo Tamatavy arany de tsy mbola tokony ahafahanao eritreritra fa tokony hanao autoroute zany ianao. Tena miteny hoe verena amin'ny hevitra aleo le lalana io no amboamboarina de tsy maninona nge ataonao lalana 2 voies. Ry anao autoroute zany anao anao lalana zany 3 voies le 3 voies retour 6 voies zany mahavita lalana raha mahavita 300 km ianao amin'ny autoroute io de mahavita lalana 900 km ianao zany am'le 2 voies. Mahery satria am'izany fotoana zany le resaka balizy rehetrarehetra reny tsisy endrena nge lalantsika am'izao. Izany zavatra zany tena teneniko mihitsy le fanapahan-kevitra tena diso. Fafaliana fotsiny ananao autoroute tsika fa raha hoe le hoe pratikan'le tsy hotavavoaka tsika. Tsy hotavavoaka tsika tsy afaka anerin'ny olona rehetrarehetra hoe tsy maintsy mividy tomobile vaovao daholo de ny tomobile mihoatra ny 5 taona tsy afaka andeha amin'ny autoroute sao de tapaka rotile ely na pitika roulement ely de zany manahirana tsy fantatra hoe le izy tokony mba miconsulter tsara koa alohan'ny tenenana zavatra sy anaovan-javatra fa le ohatran'io zany tenetiko hoe manahirana de lasa maty akaranany fotsiny le projet rehefa aveo maty akaranany ohatran'ny téléphérique ohatraiky io rehefa tenana zao zao reako any téléphérique any zao nisy fanovanana nataony tamin'ny étude an'le signana rehetrarehetra de ohatrany efa mirosirosondray amin'ny hoe mety ho fampandehanana an'le izy zany satria nisy fanovana natao fa le izy tsy tokony hoe efa andalana ohatran'izany vao mieritreritra ohatrany hoe sady mandeha ny manao plan ny fokasigara aigorangany izy zany amin'ny tamy zay ny resaka autoroute tsy maintsy resany satria ny any talata ny volonondry any efa tongisana daholo ny tambary efa totova gagany hoe ahoana ary ty ahoana ny vola tokony tambony am'izany sy ohatrany tsy hita zay ozany nefa natao mipopoka be le fitenenana fatika zavatra afitsika ny matoy ady efa mandeha any ny fotoanantsika alohantsika hijery resaka le fiatrehana fiainana isan'andro misy syndicat ny-teny hoe manamafy zany ny amin'ny mety hoe fidina ny karama farany ambany manindreo tsy miakina 2 500 000 de francs de ahoana zany ahoana ny atrehana zany sisy matoa zany le syndicat miteny de misy antony ao misy fiahiahina ao anatin'le izy ny farany taona ho avy mesarotra ny raharaha ny vidim-piainana jerevy izy de ahoana zany ny tsy miankina zany tena fafankihoany amin'ny ankapobeny tena rehako mihitsy le fimenmenona ny syndicat zany le piasa le syndicat-ny matomtendra reo de efa misy zavatra iny satria nisy filazana mihitsy nge hoe am'ty taona ty ihany le fampiakarana ny fitazomana n'le karama farany ambany indrindra le 2 500 000 iny zany fa hoe amin'ny herintaona miverina normal ohatran'izay le izy de miayary zareo satria zao ny fiainana tokoa miakatra ny vidiny ny fiainana nge mahatonga antsika miteny hoe mafy ny fiainana tsy mifanaraka am'lay vidim-piainana lay karama fa ny asany tiako hidodihana tsara mihitsiny ny karama tompoko de vidy katsembohan'ny olona miasa izany hoe arakaraka ny asa vitan'lay olona no tokony abetsaky ny karamany ary ny abetsaky ny karamany de tokony ahafahany misahana ny fiainana andavanandro de mitombo arakaraky ny
apetsaky ny asany sy ny fahaizany sy ny toerana misy azy zany am'le toeram-piasana. Fa ny farany ambany indrindra zany de tokony asana ny fiainany andavanandro. Tena tsy azo ialana mihitsy ny aloha zay hoe vitikatsembohany lay olona miasa lay karamany. Tokony tsisy mihitsy zany reny hoe karaman'olona tsy omena reny satria ny alika arany a mihinana ny namany a miongobolo ka aoka tsy tsika malagasy no ihinana ny vitikatsembohany namantsika fa rehefa niasa lay olona de omeo azy ny vitikatsembohany na inona fa ny zesa azy azy vitikatsembohany mba omeo azy aloha. Ny faharoa manarakaraka an'izany tsy misy mihitsy patron riny mandoa karamana piasa zany hoe volany aposiny no andoavany karamana piasa tsy misy an'izany fa ny andoavany patron ny karamany piasa de ny vola azony am'lay asa atao no anomezany ny karamany piasa de akaniny anazy sy ny tombom-barotra ho azy. Noho izany zany tsy mitombona mihitsy ny filazan'ny mpampiasa rehetrarehetra hoe matiantoka izy na hoe tsy ho zakany io fiakarana karama io fa io na ataona 300 000 ariary na 400 000 ariary na 500 000 ariary le karaman'le farany ambany inge io edikevitra io karamany farany ambany tompoko io editsika hevitra io hoe andao tsy aomenan'io karama farany ambany io le karama farany ambany fa mbola ho ampidinina ambany be an'io mihitsiny. Fa itsika tsy miresaka mihitsy ny an'lay hoe lay karama farany ambony andao tsy ho asonitra tsony na hoe ho ataotsika hoana le karama farany ambony fa le mikarama ambony be rehetrarehetra reo ireo ny tsy manaiky ny akarany karama farany ambany satria manko ny raha ohatra ka ho aloha le karama farany ambany ho akarina de mety anna fahasairana le orinasa ny feritreretanay sy de mety iena ny karama tsy zay. Ny fahaizanao mitantana ny orinasanao amin'ny fidiram-bola ao ampiakarinao ny vidin'ny entana midinao tsy hainao ny vidin'ny entana midinao no andoavanao ny karama mampiasa ampiakarinao ampifanarahana amin'ny zavatra rehetrarehetra ny fitantananao ny volanao mba hahafahanao manefa lay karaman'ny piasa fa le karama mampiasa kosa rehefa ifanarahana mba hoe io ny karama farany ambany de aza de ritina loatra ny anaovana ny hoe de ambany fa de mbola ho ampidinina ambany ihany tena marina tokony mba ho ampiakarina za amin'ny teny fa zany 600 000 ariary na 400 000 ariary zany karama farany ambany zany tsisy nenina vitan'izany eo amin'ny fiainana indrindra fa am'izao vitim-piainana zao de aza gagy tsika raha misy ny tombony mpangalatra tombony herisetra tombony fitadiavam-bola amin'ny tsy aradrariny rehetrarehetra ary na ny efa miasa aza de mbola mangalatra manao corruption. Misy piasa tena hoe efa tena hoe piasa mpanjakana manana ty mbola manao corruption satria maninona tsy ampy lay karama ka io tsy ho ampy io raha tsy miara manapa-kevitra tsika hoe ferana ho zao le karama farany ambany de miara manaiky an'iny de miara miaina am'izay fa aza de roitina loatra hoe ho ampidinina ny am'le farany ambany fa ahita problème na insécurité ngezabe tsika raha ohatra tena iaina foana amin'ny kely karama ohatran'io fa tokony fampiakarana ny karama io no atao ary anisan'izany tsy fampiakarana karama ihany itsika ngeny ny mpampiasa ngeny mahatonga ny mpampiasa sahirana am'izao fotoana zao reny sahirana izy de mety mieritreritra hoe tena tsy ho zaka zany tsy any fa io rehefa betsaka ny asa tsisy am'izao mpinolana tsy mirindra ny fitantanana momba ny fisin'ny asa eto Madagasikara tsy manana politika mazava ny fanjakana amin'ny mombany tsy manana politika mazava ny fanjakana amin'ny fampidirana investisseur rehetrarehetra afaka hiasa eto Madagasikara tsy manana politika mazava ny Madagasikara amin'ny hoe fanampiana an'ireo orinasa efa misy eo jerevy tsara fa ny Amerikanina zao zany manana eritreritra hoe hanampy an'ireo orinasa majinika eto Madagasikara jerevy tsara izy any amin'ny taniny any manana an'izany politika zany fa ny fanjakany eto amintsika tsy manana politika tsy manana politika atao hoe ahoana ny fomba ampiroboroboana ny asa misy eto amintsika ny tsy firindrany asa eto amintsika ny any mahatonga atsika rehetrarehetrarehetra mikoinsa zao hoe ohatry ny roulement ihany io rehefa tsy mirindra ny fandehany fa femifasika mikoinsa tsy mihodina de ohatry zay le izy tsy mihodina ny vola eto amintsika tena tsy mirindra satria tsy mazava le politika soritan'ny fanjakana eo amin'ny resaka momba ny famoronana asa ny famoronana asa be de be ny asa afaka ampiforona eto Madagasikara fa ny fanjakana mihitsy no
tsy mametraka n'lay izy ho lara-pahamehana misy be deabe nge ny orinasa na ny orinasa efa miorina fotsiny azy mbola tsy miodina kory tonga de fa voakendany etra za ahoana ahoana moa no andanan'le orinasan'le olona mbola tsy miasa koriny ny etra efa mameny sato ny fandoavana azy zany ny olana eto tsy nisy zao teoniko vazana tamin'ny covid roa taona angarangidina tsy niasa tsy nisy mihitsy mba hoe allègement amy resaka fa au contraire ary fanaporetana raketra no misy eto amintsika de anao eritreritra fa isy asa ande eto tsy ny a zany teneniko miverina mihitsy am'le asa teo hoe ny patron a tsy mandoa karaha mampiasa zany fa ny vola azony amin'ny asa ataon'ny mpiasa izay no akany karaha mampiasa sy akany ny tombombaritra ho azy noho izany hoe tokony tsy olana mihitsy ny resaka karaha mampiasa hoe oferana ahoana fa tokony tsy ampidinina zany fa za ary mieritreritra hoe tokony ho ampiakarina le syndicat tokony zay no edivany ny edivan'ny syndicat de tokony ray aloha voalohany indrindra le resaka momban-karama zay aloha zany tsy ataoko hoe za mbola miteny hoe afaka ataoko hoe minimum zany ny fedin'ny syndicat amin'ny resaka hoe karama hoe andao atao 400,000 ariary ny karaman'ny farany ambany indrindra fa tsy mahavita fiainana zany fa akoatran'izay tokony miady mafy ny syndicat mandoa etra nge ny syndicat ny mpiasa mandoa etra amin'ny karama ny mpiasa aizany tamberin'reny etra reny ahoana ny fipetraky ny fiahina ara-pahasalamana ny mpiasa satria be deabe ny mpiasa rehetrarehetra zany hitantsika reny rehefa makeny amin'ny hôpitaly raha tsy manam-bola de maty satria ny sasany ohatra hoe prise en charge izy de tsy manam-bola izy nefa sina natao prise en charge eo maty izy mara-pahitany vola zany anisan'ny anare tokony ho jerevantsika tsara zany fa anisan'ny tenana ary tia ny farany tena ho teneniko de hoe tokony misy sécurisation mihitsiny ny resaka io vola aloha amin'ny knapsa io zany am'le resaka retraity satria ny olana misy eto amintsika rina de zao io misy miresaka foana le retraitinao zany mifandanja am'lay karamanao tamin'ny fotoam-piasanao nefa le izy tamin'ny anao ny asa nametraka an'lay retraity io ary fitony kolao amin'ny vary de tamin'izany fotoana zany ianao zany raha manana fitonjato de manana vary zato kolao kanefa ny fitonjato iny ihany ny raisinao am'izao de le fitonjato raisinao am'izay zay ny asanao mafy taloha iny tena tsy azahoany ininona ankehitriny de tsy sécurisé zany ny arenao fa lasa nena anitra ianao zany ny mavoan'ireo olona retraitisme retraretrareo lasa me mahantra daholo zareo satria maninona kely lavitra ny sandany vola raisiny ankehitriny mihoatra amin'ny sandany vola narotsany tamin'izy ny asa de ny lasa mena nahantra anaty kesy eo zany izy nena tao anaty kesy tao zany ny fahafaha vidiny de zay le resatsika ka zany fanjakana ka ianao ke refa hitondra fanjakana zany nge no ataon'ny fanjakany refa tondra fanjakana ianao zany no tokony jerevanao hoe ahoana fatary tsara rina fa ny tsy ampahanitra ny vahoaka hoentinao nge no ataonao zay no atao mitondra fanjakany zay le izy zay fa tsy rehefa tsy manana an'izany vision zany ianao tena za miteny hoe aloha verina mianatra politika any amin'ny antoko politika aloha raha ohatra ka tsy manana an'izany vision zany satria tena izany ny ilaina fijerena ny fiainan'ny vahoaka amin'ny antsipriany ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana eny ary mandeha ny fotoanantsika Andriamato Iada moa zay mpitatana eo anivon'ny FLN sady mandinika ihany koa ny raharam-pirenena ny raha sosialy toe-karena politika fa nyresaka intsika resaka tontolo-pifidianana tany aloha tany niaraka tamin'ny arifina teo fa amara-parainantsika azy de alao no zay no hoentitsika mamara-parana azy tontolo-pifidianana miteny sadeka miteny ny vondrona Europiana aloha fa niteny sady efa namely fantsiny ACC tamin'iny tamin'ity taon'ity de zao ndray ny vondrona afrikanina ndray miteny ny amin'ny hoe mila stabilité politika eto Madagasikara inona moa ny ilaina amin'ny fifidianana eto Madagasikara fifidianana madio mankarahara de mba eken'ny rehetra miantso fampidiniana sy fampiresahana mialohan'ny fifidianana ary dia zany no tenena ary miverimberina foana zany fitenena zany asa hoe mieno ny sasany ve zany sa tsy eno ny mpanohatra moa zany efa miteny an'io foana dia ao anatin'le izy koa nefa tsika tsy afaka hoe nde hanao fifidianana manao ganagana amin'ny saso aloha etiko hoe zay tiany sasany ihany zay tiany reto ihany fa sika ao anatina rafitra iraisam-pirenena de misy miteny hoe
inona tsapatsapahany any ivelany amin'ny raharahantsika eto tsara mba hazavainy zany eto ampamaraparanana mba hoe ampazava tsara ny sain'ny olona. Marina tokoa zany reny ny olona tokoa de mieritreritra hoe rehefa miteny ny sadek io zany zao miteny ny union africaine miteny union européenne io miteny ny OIF miteny de hoe miteny tsika hoe inona ny tsabatsabahany le ingérence moa zany resahany hoe manao ingérence le communauté internationale fa raha-pifidianana zany tokony raharaha anatin'ny Madagasikara zany satria souveraineté nationale mihitsy ny resahana amin'izany fahefana faratampony firenena mihitsy ny resahana an'izany indrindra fa ny fahefan'ny filohan'ny republika zany de tokony fahefana azo avy amin'ny fifidianana tsy tsabatsabahany hafa sy ny karazany zany raha resahany zany de mety more ny miteny an'izany fa za zany mahita an'le izy aloha jerena tsara teny hoe ingérence marina ve le satsia ianao zany rehefa mifanaraka amin'ny olona anankiray de zay clos anatin'le fifanarahana iny zany zay zavatra hifanarahanao no hifampitsarana zany aloha voalohany indrindra n'izay. Matoa ianao miditra amina fikambanana SADC, matoa ianao miditra amina fikambanana Union africain, matoa ianao mifampiraraha amin'ny Union européenne, matoa ianao mifampiraraha amin'ny UEFA, nisy fifampirarahana atao, nisy fifanekena fiaraha-miasa atao. Voafatotro ianao, voafatotro ny fanarahana iny ianao. Fa tsy rehefa avy eo ianao mifanaraka amin'ny olona miresaka fiarovana ny tontolo iainana de hoe nahoana ny citesy ny baiko antsika amin'ny bois de rose tsika. Ka ianao no mifanaraka taminy. Nisy fifanarahana natao tao nafahany nanana izay fahefana zay sady ianao tsy niterena niditra tao ke ianao tsy terena niditra tao ke ianao ninana ny kotleta ny kohony ianao tsy anaraka ny tianao taony zay ianao ny teoko raha rafilanao raha nitonga ohatranao ka mitondra kotleta ohatranao vazabe manana anjara fitenenana izy ao tokantranonao ke ianao mihinana ny kotletany de ile izy zany tsy mety mihitsy zany le fisainana ohatran'izany na ianao tsy mifanaraka am'le olona fotsiny de mandeha am'izay tianao atao ianao na ianao mifanaraka am'le olona de manaraka zay fifanarahana atao ianao. Ny faharoa manarakaraka an'izany ny foto-kevitra hoentin'ilay izy ny foto-kevitra hoentin'ilay dinika ary na sanatry ny vavana dinindray ary manao ingérence le olona lay foto-kevitra netiny ve mahasosa maharatsy ny firenenao ny anao fifidianana tsara week-end rehetra tsisy romoromo ao anatin'ny fifampatokisana ao anatin'ny filaminana zany ve misy maharatra an'izany ary tsy Madagasikara ihany no tenenina zany fa firenena rehetrarehetra ka na vahiny izy natompotrano na itsika rehetrarehetra tsika ary tokony efa mifampiteny an'izany hoe andoranga anao fifidianana tsy misy maharatsy an'izany raha miteny an'izany izy ary raha hevitra hita fa tsara de tokony ho arahana zay fotsiny ihany le analyse tokony arahana le izy rehefa hevitra hita fa tsara ny zavatra tsara no eritreretisika mba hampisy ny filaminana eto amin'ity firenena ity fa aza tonga de raisina fotsiny aloha hoe ingérence aiza souveraineté nationale am'izany anao fifidianana aby ve tsika de aka volany amin'ny vahiny ka tsy manana tsikako le izy ngera nanana any amitsika io zao ny ty ohatra ataoko foana ny finance ministère ny finance izany budget zany na vinavina mpandanina izany efa dinianao de melonga zany ohatrany ianao ohatrany hoe anao ametraka vola ianao ve ho an'ny mivadinao sakafo arivo 25,000 anao apetraka ao nefa ianao mieritreritra ihinana kotleta ararivo nefa le kotleta lafo be io teneniko mihitsy raha ry arizato ve ny vola omenao ny zanako ao de andana mividy tsarbo nefa raiky tapo nefa ny ariary zato no ataonao anaty budget nefa le olona asianao miasa tsy zay de nanaiky mihitsy le présidence ny hoe tena kely tsy ampy io raha anaovana fifidianana na fifidianana ray raha tsy vitan'le izy riny tsy vitany fa io ny anakanana fifidianana nefany ny vinavina ny fanaovantsika budget zany raha ny tena marina de tokony fifidianana roa de tokony vola mifanetana am'izay aloha raha misy manampy eny antsika rehefa avy eo afaka menazena amina zavatra hafa le vola fa le izy tokony hoe hiatrika fifidianana antsika io vola mahampy ny fifidianana de tokony apetrakintsika mazava tsara eo na tsy ampy kely raha tsy maninona farafaharatsiny lay vola natokana anaovana fifidianana mba mavita fifidianana ray satria fifidianana roa fifidianana filopirenena sy fifidianana ben tanàna no tsy maintsy ohatra antsika savy efa misy eritreritra hoe tsy andeha le fifidianana filopirenena fa le ben tanàna ihany no alefa de afaka alefa tsotsotra am'le vola tsy ampy eo zany zany
tsy tenany fa ny fotsiny teneniko amin'ny olona ny teneniko amin'ny vahoaka hoe itsika rehefa mbola mindrana volany aman'olona rehefa mbola mangataka volany aman'olona hanaovana zavatra anankiray de tsy maintsy manana anjara fitenenana amin'ny zavatra ataotsika eo ilay olona zany na vahiny io na tompotany io ohatra zany tsisy hafa ny tenenako amin'ny vahoaka hoe izany eny no mahatonga ny hoe rehefa meny kaskety ianareo omeny t-shirt nareo omeny sakafo nareo omeny 100,000 ariary isam-bolana nareo dikan'iny vola omena nareo iny inge de efa midika an'izay de hoe efa mihinana ny volany ianareo dia tsy maintsy farafakeliny mireconnaître an'izay zay zavatra zay zany le izy tena valable zany na ho antsika samy malagasy zany na ho an'ny gasy sy ny vahiny zany tsika raha teo tsy ampy vola de hoe aleo miara-miasa man'olona mba hahafahana manana zavatra tsara za mahita hoe ny fiarahantsika miasa amin'ny Union africaine ny fiarahantsika miara-miasa amin'ny SADC ny fiarahantsika miara-miasa amin'ny Union européenne no OIF sy ny communauté internationale rehetrarehetra raha izay no ahitantsika vola ahafahantsika manao fifidianana madio mangarahara mazava fahandrehetra manaiky ny voka-pifidianana eo ahafahana mametraka filoham-pirenena mazava tsara eken'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy hitako loatra zay tokony maharatsy azy fa ny fepetra apetrany izay ny mila fandiniana tsara zany mila fandiniana tsara fa tsika nge falina indray isy anao autoroute tsy fantatra akory zay fepetra horaisina rehetrarehetra rehefa avy eo tsy fantatra zay contrepartie ozy izy tsika am'lay izy de falitsika fa azo autoroute anefany maninony tsika no tezitra raha any amin'ny resaka fifidianana mety misy fahatsarana ohatran'izany za zany tena miteny amin'ny olona ainy firenena io fifidianana io ka tokony handeha amin'ny fahamarinana ahafahany rehetrarehetra manaiky azy ny vokatra rehetrarehetra eo mba zavatra milamina tsara fa io ihany miteraka akorotana eto amintsika miteraka akorotana miteraka ady io na any Afrika any io tena ady mihitsy fa miteraka akorotana koa io eo amin'ilay fitondrana raha ohatra ka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tamin'ny fomba tsy mety nazahoany an'ilay le fahefana hitanareo tsara misy betsinge miresaka hoe vokatry ny capture de pouvoir ataon'ireo mpanambola eto toerana sy any velany no mahatonga ny fanjakana tsy afaka manapa-kevitra tanteraka ankehitriny mariny zany fehezin'ny mpanambola izy satria tsy kazaika nampiasa vola be loatra tsika tamin'le fifidianana de zay le izy hoe ninana ny volany de tsy maintsy manaraka an'izay hoteneniny de izay zavatra zay mila jerevantsika rehetrarehetra tsara mila fandamina tsika mila tonga saina ny vahoaka za zany tena miteny mihitsy ny vahoaka rina de tsy dondrony zany ny vahoaka malagasy tena tsisy vahoaka malagasy mikorotan'izany eo ny zareo sénateur sy zareo anteny mera-pirenena sy ny gouvernement tampitondra rehetra reo no mikorotana milaminina reo tonina reo makana reo sofila tsara fa ny vahoaka malagasy tsy mikorotan'izany vahoaka endriny vahoaka malagasy ary manam-panahy matoy firenentsika mbola milamina ohatran'izao raha afrikanina hafa no any amin'ny tany afrikanina na any amin'ny tany mandroso no misy an'izao zavatra misy eto amintsika zao efa tsy fakahitana ny korotana misy eto Sri Lanka fa ny vahoaka malagasy tony tsara mahazaka dona tsara mahazaka tsy manana ny vahoaka malagasy ary manana fanantenana izy ny espérance zay tety fahatary tsara manana fanantenana izy fa misy zao Andriamanitra zao tena manana izy ho avy ny anjara masoandrony manana an'izany fanantenana zany izy manana an'izany izy kanefany tonga miteny riny aza rarotina fa satria Andriamanitra androny tsy androny hafa androny hafa androny malagasy ka aengany mba tsy ho aminareo mpitondra ankehitriny no atefany zany fitenenana zany satria ohatran'ny karazany ozona ihany ene zany ka mba tsy atefany zany fitenenana zany aminareo de za miteny aza rarotina aza de manao ampimamba loatra aza de manao rapadango loatra amin'ity fiainan'ny fireneny ity fa mba tsotsovy am'izay ny fiainan'ilay vahoaka satria nareo neo afaka manao zay tianareo ataonareo fa tandremy tsara fa misy farany koa ny fandeferana eny ary mandeha de mandeha ny fotoanantsika raha ny tokony izy moa zany mbola saika hoe mbola iresaka momba nyity resaka agoa ity sika ka rehefa noho ny fotoana zay efa manapetra dia tsy afaka resantsika zay no fa amin'ny fotoana manara zay tsy maintsy azavaitsika tsara ny tantaran'io sy ny am'izao
hatrany amin'izany hoe 2025 zany ahoana sy ahoana ny tena fandehany io dia zavatsara amintsika zany ty resaky ty fa eto mpamarana meko 3 minitra ianao ary ndre mato iada inona ny tianao mafisina ary amarana antsika fotoana ny tiako mafisina aloha de zay hoe anatin'ny fahendrena foana ny efa niaina ny vahoaka malagasy ny fiainany na de ao anatin'ny fahantrana ary ho avy ty ny fety iaina ny fety ao anatin'izany fahasairanany zany ny vahoaka malagasy mino kosako fa mba hanao ezaka manokana ny fitondrana mba hampisy ny fandrimpahalemana satria de tena mety tsy horariny kosa raha sady fa ao anatin'ny fahasairanana ny mbola ao anatin'ny tsy fandrimpahalemana koa de tsy hitako tsony zany zay mety azon'ny vahoaka malagasy ho avy ny fety mba ahafahany ny vahoaka mba manao krismasy sambatra mba tsy ahitaitainy zany rehefa mandeha mivoaka manao sasakalina manao alimbavaka zany mba angatahana amin'ny fitondrana ankehitriny reo mako tena mihaino reo fa tsy hoe tsy mihaino reny fa tena mihaino reo fa variana mamaly ny fanoerana azy fotsiny fa ity ndraiky io sany tsy zay fa tokony mba fandraisana ndraikitra no ilaina aminy satria izao efa tena sahirana daholo ny rehetrarehetra de mitombo zany ny insécurité mitombo ary ny olona betsaka ny tsy manana de betsaka mandeha mangalatra de mba tokony miasa zany mitandrony filaminana zany mba ampilamilamy ny fety amty ary de mirary fety sambatra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra zay moa zany tena tiako mirary fety sambatra ako ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra engane mba ahafahatsika mitodika no avy tsara ny zavatra rehetra ny ainatsika nandritra niny taona 2024 iny mba ahafahatsika ijery ny taona 2024 ahafahatsika anana lalatsaina madio sy mandray andraikitra am'izay farambola ho avelantsika ohatran'izao foana ny fiainana fa tsy tsika vahoaka no mandray an-tanana ny fiainantsika dia vao maika tsy ho farahidina ohatr' zao tsony tsika mbola ho latsaky ny farahidiny tena zany teny an'izany foana ny fahantrana fa lasa farahidiny daholo tsika fa tena mbola ho latsaky ny farahidiny raha ohatra tsika tsy mandray andraikitra ka de mino ako fa tokony anaisana andraikitra goavana lay izy satria tsy ny fangalarana ihany inge zao no tena hitatsika hoe sinina n'lay efa tena mahafarahidina atsika fa efa mirona am'reo le ataotsika hoe drogue dure ny tanora tsika tanatin'ny 5 taona zay fantatra nareo tsara hoe fitondrana nanahoana zany tao anatin'ny 5 taona nisiny zany mielipatrana ny drogue dure nefa ty tena manao herisetra goavana be le olona mandray an'izy io ary tsy maintsy mihinana zay nihinana ary tsy maintsy mitrindrona zay nitrindrona rehefa tratrany indray mandeha io zany tokony anaovana izany ingeza hoe io indray de tena hoe tsy ezakezaka fotsiny hoe mba tsy hisy ana fa tena hoe foanana tanteraka mihitsy zany no tokony ezaka angatahana ampitandrony filaminana mba ho ataony am'izao iry ary isaorana ndre mato iada zay pitarika amin'nivony efelena eo nitondra fanazavana sy hoe fitondrana ny mazava mampazava zavatra maromaro zany eo amin'ny fiainantsika eto Madagasikara tamin'ny teny zay nyteneny teo isaorana ihany keo Iarfinina mpanao gazety namana nandray anjara teto isaorana anao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko